Douglas Tombovavy fa miarabanao ny miaramanonja amin'ity fotoana ity ialatsiny ny fantarana mira vitsivitsy no ny fandaminana tsy maintsy atao jour J moins 1 izay tsika andro amin'ity andro ity zany hoe andro mialohan'ny anatanterahana ny fitsangatsanganana izay efa fantatsika mianakavy. Ny tsara marina ty amboalohany aloha misy ny fanazavana entitra de entitra hoentin'ny solomavambahoaka député zany Fidèle Larazarapera ary misy vahiny ihany koa ifandimbeto ao ny avane Betroka Mahajanga Fatromelaka Fianaratsoa sy ny sisa satria avy any alavitra any izy ireo no tonga aty izany. Izay no ela Douglas Tombovavy fa avy hatrany dia omena ny solomavambahoaka Fidèle Larazarapera ny fitenenana afahantsika manaraka antsakany sy andavany ny tsara ho fantatra rehetra amin'ity raharaha ity. Makasitraka Rina Rabe Mananjara nanome an'izay fitenenana izay miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny fandarana miara-manonja amin'izao maraina izao. Manao kokoa anareo rehetra zay rehefa mifankahita dia miteny ataovy kokoa zay fa misy tsy tadidiko le miteny dia lakitsiny fa be da be nareo no mangataka an'izay kokoa zay dia atao kokoa fa be kokoa ihany koa hoan'ireo zay tonga teny nosy-patrana amin'izao maraina zao efa nilahatra hatramin'ny maraina teo amin'ny resaka fakanany batsa tamin'ny dimy maraina dia efa nisy tonga teo fandaminana daholo zany rehetrarehetra zany efa mandrindra an'izay tsika amin'izay mety manina moa ty mahatsara ny ataontsika hoe lay fetitsika ao anatiny zay fanaovana fitsangatsanganana eny Amerika Sinina izay misy fandaminana izay apetraka daholo ny zavatra zay ataontsika rehetra noho izany dia mila fahatsapatena ngeza be satria araky ny efa tenenina eto foana isika mpanohitra dia sady endry ny malala fomba ny matotra capable amin'ny zavatra zay ataontsika dia noho izany tsy avy aty amintsika mihitsy no isy volanorandrana zany ka ahatonga nyty zavatra karakaraintsika ty hoe ahitana madilana hotetenina fa dia ny rarintsika dia mifety ampilaminantsika mifampiarabatratra ny taona ampilaminantsika mifampiresaka mifankalala mifandray numéro telefôna miresadresaka ny rahapirenena ny rehetrarehetra hoe tena karazana fifankahitana io ary retrovay koa izy hoan'ny olona zay efa ela be ny tsy hitantsiny hoe taizy ianao aika antsika mbola mifankahita ihany vitasoan'ny Covid zany mba tsy rasan'ny Covid dia mifampiaraba mifampiraso indray mba samy mbola hotratrany maro mitsingeningerina amin'ny taona ifandimby zany rehetra zany le ataontsika io satria tena mampihetsi-po mihitsy mahita hoe misy zoky ray aman-dreny 70 taona 70 taona azy mbola miteny misy mitondra tena reo sembana sisisy tena hoe zahay dia tsy maintsy mandeha député fa tena efa ela ny andrasanay zany hoe mba hifankahita zany ka dia tena andeha zay le détermination mihitsy zany eto ny tena hitantsika hoe zava-dehibe zay ary tena hoe isorana lehibe dia lehibe era-po era-tsaina re zavatra noho zany dia tsy maintsy ametraka tsika karazana vonjaina tsotsotra apetraka tsika eny atoerana zany hoe misy fiara zay apetraka tsika iandraikitra an'izay sao misy vizana rehefa tonga eny reradreraka amin'ny masoandro sy ohatran'izany dia hoe misy alikaliko ary izy na mety etan'ny fitanam-poko io fotsika io tony io tsara rehefa tonga eny fa tsy dia faly be hoe fankahita indray ohatran'izao dia député Michel ela na afako aby tsy hitako e dia iny fa etam-po be eo tena grave fa mila tony tsara tsika fa fifaliana ny tadiavintsika any fa tsy sanatry zany tsika eritreritra hoe noho nandeha nitsangatsangana dia nisy ny an-tany-po be loatra dia nanjary nisy marisarisa kely ny toe-pahasalamany noho izany dia avy any amintsika no mife an'izay itsika rehetra no mife ny toe-pahasalamantsika tsy taitaitra zany kalma tsara ary aza manaiky ho lemeny ny famendry fendrona peta be famendry fendrona mandeha amin'izao fotoana zao ary ny tena tanjona amin'le izy ary dia ny anakivinanay mpitarika mihitsy alefa any amin'ireo olona zay akaiky anao reo olona mahafantatra anao dia milaza fa ty tena source sûre mihitsy ty fa ohatr'izao dia zao ny apetraka tsika amin'izy rehetra hoe ity dia fahatapa-kevitra lehibe satria zany fitsangatsanganana zany raha mbola tamina tanyny tany dia zoan'ny olona rehetrarehetra malagasy mpiray-tandrazana na mpiaramonina
eny efa fiarahamonina eny na tsy malagasy ary ka te hiara hitsangatsangana ifety hiala voly tsy misy antony andrarana an'izany ary tsisy antony anakanana an'izany mihitsy fa ny fanaovana an'izany dia midika fa tena hoe fanaovanaovana foana tsy fanarahana ny atao hoe lalàna-piarahamonina mahazatra ary manova ny fomba fanao hatramizay zay tsy hitanina ratsy azy ary toy izantsika mandraka ankehitriny ka zay no mahatonga na miteny amintsika hoe aza manaiky rebirebeny mpamendry feno tonga any aminareo any hoe tsy mahazo makano raha tsy manana an'le polo tsy tsy marina zany fa ianao afaka makanona tsy manana an'le polo ary fa iny fanampiny fotsiny iny bonus izy vazaha fanampiny zany ho an'izay nahazo anazy na polo atsika ary tsy marina satria be loatra le demande amin'izy hatrany faritany hatrany pitana masy fa ny zavatra azo tenenanareo vita fitsangatsangana tsy tapitra eo angeny fanaovana le polo lasinainy de efa mbola manondra atsika mivarotra an'le polo mandra-pahazahoanareo rehetra zay vao mijanona hoe tsisy tsony demande am'le polo ok ary mijanona zay fa raha mbola misy foana mangetaheta an'le izy de ataotsika foana iny zany ary ilaitsika foana iny ifakafataratsika mianakavy renitsika rehetra renitsika le miara-manonja ary aza menatra ranga manao an'le polo za zao miala veto ny paramanetra rehetra eto miala veto mandeha makady iny le nalay zareo sary moa noho le ara-tsipanany hoe olona misakafo lasopy tsara ry manoa toanaina fa reraky ny tenitetina andritran'ny adiny roa de lazainareo fa manendrim-poizina indray zay tsy manendrim-poizina zany aveto na alohan'ny idirany eto na mivoaka veto de tsy manendrim-poizina ny mpanentana ny miara-mamonja fa tena olona normal atleta daholo zay eto reto atakaiko député bogosy be matanjaka tolon'omby ary vitaniko zio tsy mititika zavatra manimbanimba toevatany zany io zay rehetrarehetra ohatr'zay mahay mitaiza vatany zay noho zany aza mba mifamendry fendro amin'ny zavatra ohatr'zany fa tsy toetra anay zany mitoetra malotonareo any tazomanareo any fa aza atao sy apetapetaka aty aminay aty de zao misy isika zany aza mieritreritra hoe io fiarahana mitsangatsangana io no ataotsika hoe karazany nanaovana zao hetsika rehetrarehetra zao de tapitra treo izy rehefa aveo tsy zany ka fa le izy karazana fifakahitantsika iny fa ny fitenenanay sy ny firesahanay zavatra tsy mety eto amin'ny firenena de mitohy foana iny aorina ny fitsangatsanganana ary tsika za mety bola ndao ndray tsika amboly asa satria tsika olo-pirenena vaniny vondron'olona ifotony zotsika koa mamboly azo tsy afaka sakana ndray tsika revitera andeha amboly azo ndray zay mitsangana zay samanakana an'izany hoe tena tsy tia ny tontolo iaina ena zany raha zay kosa ny sakananareo anao taratasy lavabe zay any amin'ny ONE alefanay any amin'ny ministère ny environnement alefanay any amin'ny WWF alefanay any amin'ny sapana raha rehetra eraky zao tontolo zao amin'ny resaka fiarovana tontolo iaina ny fanjakany atao aminay de manakana ny fambolekazo zay kasainay atao raha manao an'izay tsika mbola sady misy miteny hoe vinandray fambolekazo rehefa mahita anany andaliny de manontany vinandray fa zavatra anankiray atsidika fotsiny zay hoe mbola afaka ataotsika zany noho zany raha ohatra ka androany ianao ny tsy nahazo an'le polo za malahelo ny herinandro zay de efa maka be zavatra mbola ataotsika be ny stratégie aty amintsika zany tsika tsy araky ny tenenre mpanonga-panjakany mpanakorota re tsika apilamina efa niova ary zalahy fa niova ny fomba fanaovana politika opposition intelligente ny miatrika anareo am'izao fotoana zao ary ny fivoaran'ny teknôlôjia eo ampilatanantsika ny fikirakirana an'izany noho izany aza mieritreritra ohatran'le taloha hoe ndao hitrifany anao anty anao barofo amaky magasin tsy andronay tsony zany fa nilozany toetrandro zany ary zany mbola eritreretinareo efa very siècle ray nareo efa tsy antsony fa miovy ty tantara ty efa ava fanaovana politika zao adevitra mitondra zavatra rehetrarehetra ary anatin'ny adevitra ny fandraisan-dahatra ny fitaovan-tserasera miatra rehetrarehetra raha tsy enga ozy nareo hoe hofoananareo daholo ndray fitaovan-tserasera vao metsika miverina any amin'ny tany fagasy ary zay de mampitandrina ray andranao manjaranay mampitandrina raha ianareo mikitika amin'ny fitaovan-tserasera ampitanay ny vaovao amin'ny malagasy mpiray-tanindrazana de za miteny mareo fa vidinareo lafo zany satria za vavolombelona tantara aza dinona fa za raita amin'ireo mpanentana atao amin'ny viva efatra mianada zay ny tao ny roa tsy miaraka aminareo ny roa miaraka aminareo 50-50 tsika zao ianay mampalahelo fa ny anankiray apetraka reo any amin'ny toerana tsy fametrahana anazy tsy saza ho anazy mihitsy noho ny fijery ara-politika tsy mety fa mino zay fa mbola ho avy lay maraina ivoahany zany zoky be ny serasera zany avy any am'izany toerana zany ary ho avy eto izy le roa ahoana ty raha ty tsy zakanareo koa iny raha tonga eto
fa zay moa zany ianareo hoe rehefa nihevitra politika ny tsy mitovy dia alefanareo any amin'ny toerana tsahaza azy ny olona fa za dia miteny fa raha ianareo no miana-kendry mikitika an'ireo fitaovan-tserasera miaraka amin'ny miara-manonjy ireo dia ho sahirana nareo satria manino azavaiko tadidinareo tsara angamba fa nisy fotoantsika nalaina ny émetteur nalaina ny émetteur rehefa nalaina ny émetteur ny Viva tsy voasakana nareo nakanazy tsy voasakana nakanazy tamin'izay fotoana tsy nareo nakanazy fa tsy voasakana nakanazy tamin'izay fotoana mpitandro filaminana tiako tenenina fa rehefa nalaina ny émetteur ny Viva io dia ny mpitandro filaminana ihany avy eo no niantso tadidiko tsara zay telo mianadaty tamin'izany tao anaty fiara mandalo any route du Pape no mahazo telefonitsika hoe aleo ianareo atao manentana fandarana any amin'ny onjam-peo hafa fa tena tsy voatazona le izy fa tadikorotana le olona noho lay émetteur izay nalaina tadiditsika tsara angamba valy teny nataoko tamin'izay tsika telo mianadany tao anaty fiara dia zao izahay dia tsy andeha any amin'ny radio hafa zany niproposena tamintsika tamin'izany radio Dom Bosco proposena tamintsika tamin'izany radio Antsivo fa valy teny mahitsy na valytsika tamin'izany hoe izahay dia tsy andeha hiteny any amin'ny Dom Bosco zany izahay dia tsy andeha hiteny any amin'ny Antsivo zany fa avereny ny émetteur anay fa rehefa miverina ny émetteur anay ao ihany zahay miteny satria nanino nangataka ny mpitandro filaminana tamin'izany fotoana zany hoe aleo rangatsika mba hametraka couvre-feu dia calme eo le olona satria manina sahirana le mpitandro filaminana atao voninkazo mpitandro filaminana ray ho an'olona firy amin'ny fiarovana ny vahoaka sy mifananana dia mitovy amin'izay ihany koa rehefa hametraka ny filaminam-bahoaka ianao ka rehefa hitanao hoe betsaka be ny olona contre an'ilay fepetra raisina dia sahirana le mpitandro filaminana tsy dia hidikizo izy dia miantso izy dia inona ny hafarany atsontsika hoe alay voary ny émetteur anareo tadidiny premier ministre lefitra ny asin'Andriamanjato angambo zany fa izy no nandeha naka ny émetteur atsika tany amin'ny mpitandro filaminana ary tsisy mitomika ireo verina avy any ny verina indray fandarantsika tao amin'ny anao fitenenana etiko hitenenana amintsika zany hoe aza tosika makany amin'ny zavatra hafa ny zavatra tsy mbola eritreretina ity zavatra tao androany ity fa mbola fanetanana ny olona mba hifankatiny ataonay hifampiarahaba hifampirarisoa mba mifankahita zay le ataonay tsisy akoatran'izany ary efa nomenay ny lalana hoe miala avy eto amin'ny Magro Tanjombato makany amin'ny bypass mivily miakavy rehefa tonga eo amin'ny Shell dia makany Ambomangakely dia rehefa afaka ny Jovena maka ny Sapanana mivily mayakatra makany Mercasinina dia ao aloha ao zay no manao an'izay fifampiarabahana zay izay fitsangatsanganana zay izay fialam-boly zay ka okitsy aleo mifananatra ihany tsika fa zaho fa volombelon'ny tantara zay ny tantarany tranga ka raha ozy moa nareo hoe aleo indray aloha andramana manao anzy rehefa tsika mitondra sao dia mba mety ihany dia ozy izy aho hoe afaka didy mifatana nandrotsika taitsinyrehatra fa avy erity nareo zay fantatrareo tsara hoe atraiza ny masaripady an'izany eritreritry ny olona zany rehefa déterminé izy ary eto dia miteny fa ny fiaraha-miasa aminareo mpitandro filaminana dia ilaina rapitso hoe manao ny resaka fifamoivoizana ary mijery an'ireo zay tady hanao zavatra hafa ivelan'izay lalana efa nytenenina zay hoe zay dia tsy miditra any ampivoatanana miala eo amin'ny Magro Tanjombato aveko tsara Magro Tanjombato dia ny antony dia tsotra satria izahay tsy te hanapanapaka lalana dia ampidirina ao anatin'ny parkina malalaka be io le fiara imbonana dia zay feno no mivoaka manaraka ny circulation zay misy ary ny olona rehetra iaraka aminay dia efa tenenina hoe rehefa mampijanona ny zotra-pifamoivoizana mandalo rond-point ianao misy polisy na ohatr'izany mandritra le fifamoivoizana dia arahana zay fepetra zay dia mandeha mitanjotra makany Mercasinina fa ity kosa ny tsy fanarahantsika aoka tsy hosakananareo averiko tsara aoka tsy hosakananareo ny namanay avy amin'ny faritra manodidina n'Antananarivo Ambohidratrimo Mandakandriny Ambatolaona Moramanga Anjeva Masindray Anjozorobe
akazo be, ny avy any Antsirabe, ny Tsirony Mandidy, Itasy, Arivo Mamo, Meritsy Atosika, izay Analavory andeha hamonjy hifampiarahaba aminay, mety mandeha fiara ray zareo avy any. Oka tsy ho alay-panahy nareo mpitandro filaminana hoe sakana an'ity dia ampidinina le olona andeha tongotra. Fa raha zay no mitranga dia ireo olona ireo a déterminé andeha tongotra ireo avy any, andeha tongotra ireo. An'izay izy dia ho alainay amina transportement ireo vao ataonareo an'izany. Ka reo vao zay ny zavatra mitranga dia tadidio fa efa ambonimbony zay ny tension raha vao misy an'izay. Dia le fitsangatsanganana tokony ho calme tsara, tsy misy problème, lasa voatohitohina an'izay fihetsika zay mahatonga anay miteny hoe ny zavatra atao rapitso dia angatahana tsara mihitsy ny fiaraha-miasa aminareo mpitandro filaminana amin'ny resaka circulation hoe leo izotra normal fluide tsara fifamoivoizana ary tsy ho avy aty amin'olona hiaraka aminay mihitsy no andeha ametraka karazana fikorontanana ao anatiny zany. Lalana mazava e, makany Tanjombato reo dia mandray fiara imbonana dia tonga dia makany amin'ny bypass. Ho an'ny mandeha fiara manokana dia tonga dia eny amin'ny morony bypass rehetrarehetra iny hatrany Ambohimankakely no miandry. Fa tsy maintsy manana le autocollant kosa nareo. Raha ohatra ka tsy mbola manana le fiaranao, misy tompona ndraikitra le fanay mizara le autocollant koa amin'iny fotoana iny dia manangatanana fotsiny ianao hoe za andeha dia meo an'le autocollant satria hitanao misy scooter mitondra autocollant asiana drapeau kely eo aminazy. Le scooter zany misy drapeau, tsy scooter mitondra drapeau fa tsy zay mitondra autocollant ihany. Dia iny scooter misy drapeau mora fatarina iny no mitondra le autocollant, ka raha tsy manana dia mangataka fotsiny hoe mba ameo an'le autocollant dia meny ianao dia mametaka ianao dia lasa ihany izy. No autocollant bobaka aza miaya 7000 natotanay. Tsika ngamba tsy misy fiara, raha fiara 7000 tonga any dia efa zavatra hafa zany, efa tena zavatra hafa mihitsy zany raha zay ny tonga any nisy 7000 voiture. Fa tafiditra ao anatin'izay le filanan'le autocollant. Ka zay no mahatonga anay miteny an'izay. Ho an'ireo zay efa nako autocollant aloha ka mametraka an'le autocollant, aza manana ia zany asa dia mandeha any amin'ny village zay zao dia mety eritreretin'olona any le apetao no autocollant anao fa raha pitsanga antsika vao manao an'iny e, dia mba fa tsy sahira ianao tonga dia mipotra fotsy be da be ny fiara efa mitondra le autocollant dia apetrao couleur anao iny e, ohatra ny nazy misy ny lokony dia nitsika koa mba misy ny lokontsika e, le mena midorehatra tsika zay zany ny mikasika an'io ary apetrako ala izy oka mba tsy ho sakatsakananareo ireo zay olona avy any manodidina Antananarivo andeha hamonjy anay fa ho any Amerikasina ny direction. Isika zay mandeha amin'le fiara ny mpandrindrany any manodidina efa nitenenina koa hoe mba tonga dia nangataka an'le autocollant aloha mba tsy ho sary-patariny zany mba ahitan'le mpitandro filaminana ty makarity ohatra zao dia mba tsy siny zay problème zay. Minja fa namana ianareo mpitandro filaminana fa fahavalo ary nisorana na ny déclaration zay nataonareo azy. Izahay rehetra mpanentana ato amin'ity fandarana miara-manonjy ity dia tena makasitraka ny fihetsika nasehoanareo hatreto. Ka minja efa tsy rapisy nareo vao nao volo manorandrana mikasika an'izay fandaminana ny fizoranay makany Amerikasina zay. Zahay kosa dia mametraka foana fa tsy tomponantoka amin'ny olona zay manondrana any ivelany any metrametra zavatra hafa fa tsy anay zany. Ny anay dia mandeha makany Amerikasina ihany. Ny lalana averiko farany miala avy eo Magro Tanjombato ny fiara imbonana amin'ny 9 sasany maraina. Ho anao zay andeha fiara imbonana zany dia makeny Magro Tanjombato mandray an'le fiara amin'ny 9 sasany maraina manomboka fa tsy hoe amin'ny 9 sasany maraina farany. Fa tonga eo anao adiny roa no metsika eo zany eo amin'ny adiny roa sasany fabetsany eo. Raha amin'ny 9 sasany zany izy manomboka dia amin'ny 6 tapitra zany ny fiangany ny fiara avy eo Magro Tanjombato. Ny fiara koatran'izay dia arakaraka ny toerana misy anareo no mivoaka mamonjy ny sisiny, maka sisiny tsara, ny sisiny bypass miainga avy eo amin'ny Selle na dia Bretel hatrany amin'ny Jovena any Ambohimankakely any efary fa mihoatra ny roapany Ambohimankakely tsy ny mahazo Jovena makany amin'ny Sapana Amerikasina. Amin'iny fotsiny nareo miandra dia lasitsika mitandro zotra makany zany afaka manaraka an'izay efa mandeha eo nareo tsisy problème mihitsy. Ny lalana zoratsika dia zay ihany mandroso. Zay koa ny fiverenan'ny fiara-imbonana rehefa ny hariva ny andro. Ny fiara-imbonana tsy maka parking fa mametraka olona dia miverina. Fa ianareo fiara tsotra
moto bisikileta raha misy dia tsy maintsy apetraka eo amin'ny parking voatokana ho amin'izany. Efa misy tompona ndraikitra ho amin'ny parking, misy tompona ndraikitra ho an'ny fitandroana fandriampahalemana. Noho izany reo olo reo no mandamina. Aoko tsika tsy ho sarotra lamina satria mety efa betsaka fandaminana ataon'le mpikarakara, dia raha ohatra ka be fantana tsika efa tsy manaraka fandaminana dia lasa mampisy fandaniam-potoana sady lasa tandoitsika zany ao anatin'le izy. Fa rehefa miteny izy hoe maketsy dia arao fotsiny iny dia mipetraka soamantsara miara tonga eo tsika dia aveo miara mody indray rehefa aveo. Tsisy olana io fa feterahantsika io aza mampiditra karazana virus kely majinijinika ho an'le namantsika mihitsy fa mifanaja tsara dia miendrika le fetintsika. Mikasika ny olona zay niteny tamiko maly mikasika an'le hoe zahay raha ohatra ka any akaiky any ny businay any akaiky any tonga any soamantsara afaka tsy mandray an'le fiarombonina fa zay fa mandeha bus tonga dia miala dia miakatra tongotra kely zay vakao araba soa araba tsara mety loatra azo atao koa zay. Tsy hoe any Ambomanga kely anao mipetraka ohatra dia afaka mandeha bus ianao dia tonga ny Merkasina manenjika amin'ny ena sasamaraina ty izy moa raha ohatra ka tiaka ambiance ianao tsy problème mali izy miaraka amin'le bus ombonana. Fa raha ohatra ka tonga dia tonga any ianao fa mibaditra fotsiny ny ampetao dia mandeha anao dia miala makany misy bus nge tonga any dia miala amin'iny fotsiny anao dia aveo ça va milamintsika. Fa le olona hoe andeha le fiarombonana no makeny amin'ny magorotany azo atao tsara zany ny mandeha tongotra dia tonga eny. Ho anareo zay eny akaiky eny koa afaka mandeha tongotra miditra eny ka tsisy olana mihitsy satria zay rehefa antania mahazo mandeha tongotra ve zay makeny tsisy problème mety tsara tonga dia tonga fotiny eo fa ny badge no tsy maintsy anaovanareo. Iezaka ihany tsika iezaka ho fa tsy hoe voatero zay sao dia misy mampiasa kamona hoe sao nisy olona tena tsy nahana badge nefa teo any dia mety ametraka badge vitsivitsitsika ho an'izay fa tena tsy tafiditra ao amin'le toerana nareo raha tsy manao badge ialako tsiny fa zay ny fepetra ny fametrapetrahanay tato amin'ny mpikarakara hoe obligatoire amin'ny badge le fitondrana le badge zany dia tsy maintsy iny tsisy exception. Ny fiara zay mitsofoka eny tsy maintsy misy autocollant fa tsisy an'izany ka ny anazy zanaky ny ministra zanakasisy dia hoe tsy anao tsy asiana autocollant fiarako tsisy an'izany eny amintsika mitovy tantana daholo na zanakiza na zanakiza na iza dia misy badge dia misy autocollant mazava tsara satria zay ny fandaminana dia manaraka an'izay tsika rehetra eny fa na dia ny fianakavian'ny président Marc Ravalomanana anazy dia nomena badge manaraka an'izay fandaminana an'izay. Ahitanareo zany hatraiza le fandaminantsika hientitra tsara hiarovana an'izay rehetrarehetra zay ka mila manaraka an'le fandaminantsika dia manatenantsika fa hiendry tsara tsika mitondra sakafo maivana. Le dikan'le maivana zany efa nazavaika izy maly tsy miloloha vilany fenrona kosoron-dasopy tsy zay efa tsy nasitsika mpivaritra raha teo eny ny mpivaritra dia tsy makeny apetrako tsara zay tsy te ho tomponantoka mihitsy zay amin'ilay resaka varitra satria be da be fa voarainay mikasika an'io reo olo reo misy manana saina maramara tsy izy rehetra ary mety tsy baiko avy any atampony akory any fa le paka ranondrano pisolelaka aty ambany maramara saina dia mieritreritra higafy atsika amina zavatra oatra zany ny tsy akana antoka amin'ilay resaka hoe fivarotana noho izany tsy miakatra any amin'ilay toerana misy ny fanaovana ny fety mihitsy ny mpivaritra any amin'ny toerana zay tsy anjaranay no miaro anazy dia sy hainay zay fanarahanareo any fa tsy antoanay zay fa ny any amin'ny toerana zay anaovana fitsangatsanganana tsy misy mpivaritra miditra any sao dia tonga eny voavoa averin'le mpitandro an'le filaminanareo dia ho tezitra fa tsy misy mihitsy satria le feo azo efa hafahafa be dia aloha tsika tsy makarisika fa mitondra sakafo maivana. Ny rano dia zao misy rano omeny président Marc Ravalomanana sy ny groupe Tico atsika Olympico zany hoe rano tsara mihitsy zany fa le Olympico natao amina bidon izy mba hongezangeza mba mazaka betsaka fa tsy le hoentina amin'ny tanana iny. Noho zany raha sendra tsy manana rano ianao dia mitondra tavoahangy mitondra fotsiny tavoahangy dia any ianao makarano alainao amin'ny tavoahangy le ranonao zany dia Olympico ny ao anatin'iny rano sotronao iny rehefa tonga eny mety tonga ditanareo isotro mihitsy amin'izay afaka ny ayanareo io ary fa sotrondra laha mihitsy le izy dia amin'izay tsisy mifampiaya fa Olympico tena
ara-pahasalamana no natsofoka anatina bidon de ina ny fampizarantsika dimanjato isa no napetraka raha ohatra ka lany de mijery forme hafa ndray tsika fa maharaka n'le zavatra ataotsika zany zay ao anatin'le tsika ho tongeny efa fantatray ny tombatomba ny olona makeny zany rapitso atreto zany efa hitahita fa aleo tsy metsika an'zareo ndray zay fa sao de manisy fa eo tsika mahita izy fa efa fantatray le izy zany zay mahatonga anay zany efa mametraka an'zay karazana précaution alohan'ny fotoan'zay ny masque reto zany tsy voatery ohatra ty de tsy maintsy mitondry tsika tsy maintsy manao masque zany tsika fa ratsy zany de tena problème le izy rova tsy misy masque zany le arivava mazava mila mitondra masque tsika averiko tsara tsy maintsy mitondra masque tsika mba ahafanareo miditra eny am'le toerana fa rova tsy mitondra an'iny zany nareo manomboka eo atanjombato raha ho an'ny fiaroambonana de efa tsy tafakatra anatin'le fiaroambonana ianao tsy voatery hoe ohatra zao lay masque ty mako zany le vidina dimanjato izy eny amin'ny arabe eny sisa any pharmacie misy hafa koa fa misy karazany maro nareo efa manana tsy maintsy manao masque zay mandeha any am'lay fitsangatsangana iarovantsika geste barrière amin'ny fianaky ny arety mandoza covid-19 zany de misy le geste barrière tsy maintsy arahantsika io misy ny rano atao anasana tanana misy savony sy ny sisa zany apetraky tsika daholo zay ny mikasika an'iny dia apita tsara am'ireo namatsika rehetra hoe zao daholo ny fandaminana araky ny nambara tao anatin'ny miara-manonja tsy tapitra etony ny fampitana an'zay fa rapitsy maraina manomboka amin'ny enina dia afaka mitondra radio kely tsika enonareo ny fandaminana sy ny toromarika satria amin'ny enina maraina efa tonga eto izy mianada manao fanetanana sy maneny toromarika tsara ho fantatra ao anatin'lay fitsangatsangana zay ataotsika zany manomboka amin'ny enina maraina amin'ny sasany départ fa amin'ny enina maraina izy mianada fa maneta eto arina rabe mananjara sy lorety zany efa tonga eto maraina manao an'zay fanetana zay ohatra zao ny ohatra zao ny ary ny mpandritra fifamoivoizana akoatra le teneniko teo sao sanatry misy alay-pana koa hoe le olona mandeha taxi be indray no tsy ho tonga eny Tanjombato satria fantareo eny Tanjombato le départ zareo fa misy olona efa be taona ao anatin'le izy efa 70 taona mahery fa déterminé tsara sakana zany hoe tsy manina raha tsy mandeha zay misy le tenen'le fianakaviana zany atsoana le fianakaviana fidèle tena teneniko mihitsy izy dadanay hoe manina dada raha tsy mandeha fatsy tsisy rely za tsy maintsy mandeha de mitendra zany bebenay efa io foana ny ao anatin'ny sainy mety ho azo nofo mihitsy angamba hoe andeha hitsangatsangana izy fa tsy azo atao nininy zany tsy azo akifika zay zavatra reny teneniko hoe amin'ny maha-olombelona atsika zay mba tian'le ray aman-dreny de aoka mba tsy avy amintsika mpitandro filaminana no aravan'zay ataotsika hoe mba revorevon'zay aleo izy ajaitsika mba safidiny zay mba tiany de aleo izy efa tsy hoe sakanana ony le taxi be fa tsy makeny Tanjombato satria misy an'le hitondra le mpitsangatsangana de apetraka ho problème hoe nizy taxi be tsy miaraka hoe mandamina aminay rehefa hoe mitondra olona normal isan'andro de maheza reo zany de mandeha makeny zay mino fa tsy olanareo misy zazamambevavy koa le izy mazoto be andeha de aleo zareo andeha zazakely moa na jerentsika mahazazakely azy fa reny tena matanjaka rehefa ohatra ka masokondiana azy rehefa raikitra fa ditongotry ty izy ny tena pelipelikery aloha ary fa ho an'le zokray mandreny lehibe zany notondrantsika an'zay fanazavan'zay ny fandaharatsika mizara roa am'zao marainy zao tapany voalohany izahay mpanentana no miresaka eto amin'ny 12 miditra eto amin'ny tapany faharoa ny avy any amin'ny faritra sy ireo zay olona omena fitenenana iresaka ihany koa mikasika ny ty zavatra fitsangatsanganana tya sy ny fahitany zareo zavatra misy amin'ny fiainam-pirenena anentana nyty fandaharatsika ty zany manoy indray zareo rehefa avy eo dia hita eo moa hoe amfiry ny faran'zay fa arakaraky ny abetsaky ny invité zany no ifarana n'lay fandaharana amin'ny tapany faharoa zany hoe misy manentana ihany eto eo ny bentanana Guy Maxime sy ny ministre Andrianjato iaraka anentana an'zay amin'ny rina be mananjara an'lay olona miditra ao amin'ny tapany faharoa ny fandaharatsika alohany mezako fitenenana honorable Mogosy Toditsoa voafity tao amin'ny boriboritany fahenina mavitrika be dia
aleo aloha mba asitsika resaka kely reto zavatra reto. Voalohany, gaga ny mpiara-momby natoka amintsika amin'izao fotoana zao. Lasa saina mihitsy izany hoe fa iny ty ataon'ny gouvernement anareo ty, satria misy famoaham-bola tsy voafaritry ny LFI ao. Ny teti-bolam-panjakana lasitra dia efa nametraka hoe reto ny fandaniana atao amin'ity taona 2024 ty. Ha ty fanjakana ty teo mambahoaka mafy dia tsy mahay mampiasa le teny miara-pirenena. Tsy hainy akory reke mampiasa le teny miara-pirenena, nefa izy ny maro anisa hoe matoena za maro anisa zay zavatra latsaka ao dia amenina daholo raha ohatra ka voafenao le solomba amboaka anao. Noho izany gouverner c'est prévoir. Raha misy zavatra ataonao zany amin'ny taona 2024 dia zay zany no maninao aty amin'ny taona 2024 inona daholo dralana ataontsika. Ahoana ny amatsitsika volandreo, avy aiza fa matsimbola sisisa, zay ny atao hoe teti-bolam-panjakana. Le teti-bolam-panjakana ho an'le taona manaraka aty amin'le taona mialoha azy no lanina le izy. Raha esana amin'ny 2024 zany dia lanina aty amin'ny 2024. Raha ohatra ka misy tsy fihetezany kely le fampiasana azy dia ahitsy le fandaniana amin'ny volana Mai amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa. Fa zao ry zalahy reto tsy mahay mampiasa ny anteny miara-pirenena eo, soavaly vahiny miakatra mahamasina manko izy reto. Dia tsy hainy hoe ohatry ny ahoana ny fampiasana ny fa heveriny fa mbola teteza mita foana izy io. Ka amin'ny teteza mita mety zany hoe zay tianao atao dia ao rofoto vangolikele. Fa aty amin'ny fanjakana azo tamin'ny alalan'ny fifidianana natria nataon'ny olon-drehetra tsy ohatry zany tsony a, fa efa fanjakana voafidinareo dia faritany teti-bolam-panjakana ny asa rehetra zay atao hoe lanina ato aloha le vola dia ty le vola entina manao anazy. Androany nareo taitaitra satria teo mambahoaka mafy ohatra ny mafy be ty miara-manonjy ty, tsy tosika nasiana ihany le tambatra fa ohatra ny hira sisa mandeha tsy manana loha hevitra tsony fa mafy be ty tinge hoa raha fanitsy aminareo sahirany nareo tsisy miana afa baraka tsy tokatokany eo. Ka zao mamoaka voly nareo avy ao amin'ny ministera fitantanam-bola amina ampolipoliny miliara ariary mihoatra ny 30 miliara le vola avoakanareo anaovanareo transfert. Atao inona io? Anaovanareo an'ilay fiaran-dalamby tampotampoka eo nareo dia taitaitra ametraka an'izao anao andry. Io nefa tsy soratanareo aty amin'ny teti-bolam-panjakana dia gaga aloha zara maro sany dia fa ahoana ary ity ange tsy hoe épicerie na magasin ka hoe ataovy kely aloha kitiana le masokarena fa hividianana zavatra atsy aloha fa ohatra ny tapakitsika androany na misy zavatra maika tokony vidiana. Tsy ohatra zany io, tsy volanareo io fa volam-bahoaka io, volam-panjakana. Ny fandaniam-bolam-panjakana dia misy pitsopitsony tsy maintsy arahana. Reto mpitondra fanjakana reto a, ary zay ny ampandrovy tsy mafy anjareo. Raha sanatria mivava aloha mbola ataoko sanatria ihany ka miala eo amin'ny fanjakana dia ho sahirana amin'ny resaka konty sy amin'ny resaka fandaniam-bolam-bahoaka. Marina ke zany tena ho sahirana satria misy zavatra tsy manaraka an'ilay pitsopitsony amin'ny fampiasana an'le vola, na ny azo avy any ampamatsy vola na ny vola ato anatiny amin'ny fomba fandaniam-bolam-panjakana ny zavatra ataony ty mpitondra fanjakana ty. Ha tena miovay anareo, mbola anarina ihany aloha fa tsy zany ny mitondra firenena e, miala tsiny fa ny fidinana firenena dia tsy maintsy manaraka drafitra. Ka ny famoahanareo volam-panjakana amin'izay zavatra eritreretin'ny sainareo ny ampanidinana dia tsy ao anatin'ny fitsipodalao ny fitantanandrara zany. Ka aza manaonao foana e, fa manjary mahita zavatra ho tenenina foana zay eto ary tsy lany bala. Asevy manazava ndray ministre finance, asevy manazava ry tambatra hoe fa ahoana ny avoakanareo ko amin'izava fotsiny volam-panjakana zavatra tsy misoratra anatin'ny teti-bolam-panjakana dia mba hazavao hoe ry zalahy amin'ny tambatra hoe inona zany, ahoana ny mahatonga an'izany ho possible, ary ahoana ny anekena an'izany hoe azo atao zany. Tsy azo atao zany, tsy hoe rehefa teoteo mambahoaka eo anao ohatratra zao dia avoaka iny, fa tokony efa nieritreritra izy hoe anao an'izany dia andao ary amoaka volontsika ary ny miampiahy ny olona azy dia ny mikasika ty resaka fitaovam-piadiny ty.
vao mahita zavatra mandeha tsokotsokony olo any amin'ny seranam-piaramanidina ny vata dia fa miaya hoe sao dia fitaovam-piadina iny sao dia fitaovam-piadina iny satria io tsy voazava anareo anke tsy voazava akoatr'izay a dia be da be ny zavatra zay ataontsika hoe tsy araky ny tokony izy ataon'le fitondram-panjakana nahita tatitsika efa nentina teto mbola namafy an'izay etony honorable Anitra Razafy Manantsoa rehefa avy eo hoe iny fivoany ny volamena iny dia nanao taratasy ny tompon'andraikitra voalohany tao amin'ny compagnie STA nakany amin'ny tale général ny fahaditseranana ladoany io zany hoe tamin'izao ora ka hatramin'izao ora dia tsy fantatra fa tratran'ny pirate grave igny zany misy piratage nitsofoka any amin'ny ordinateur ny STA amin'ny resaka vidéo amin'ny caméra de surveillance dia voafafa mihitsy izy le sary voafafa tsy mba hoe tsy nandeha fotsiny le caméra dia tsy nandeha fa azony azy zany le sary fa rehefa avy eo voafafa n'le pirate mafy zao pirate zao zany tena mahatseriky ny fahafany tao lasa zany dia tsisy tsony izy le vidéo eo amin'le partie tena nivoany le fanarahana maso an'ilay entana mihitsy no nanjavona tao anatin'izany voaray ny tale général ny fahaditserana ny tompoko io taratasy nataony tale ny STA io gagy la ozy raha maro sandy Andriamanitra io mahay raha zay mahatonga atsika mino an'io ary io misy fa nanaza manao Andriamanitra tsy misy misy io avako aby izy ny tepetetraka ekoeto ka zao mivoaka any amin'ny tambajotratserasera ndray fa hoe io ary le sary kay nisy ndray le izy fa tsy voafafa sa ve le olona nanao pirate naka ny sary iny dia nentina nakany aminy dia navoaka ndray rehefa tiany avoaka fa mipotra ndraiky le izy dia etotsika zany misitona sainareo mpanara-baovao ataotsika lasa lavidavitra ihany aloha amin'ny mafamakafakana zay manko mifamakafakana zay ny famakafakana tsy ohatrany hoe fanomezam-baovao fa azonao sokafona kely ohatran'ny siligoma zany le famakafakana mba maka karazana domaine de définition mihiba sy miabo anao ato mpampianatra atao kaiky ato mahitsara an'izany fa zao zavatra roa ny eritreretinay zany voalohany dia ity na tsy voafafy zany le izy fa nisy tsara sitrapo na potra tampoka an'le izy na napirina an'le izy so dia hofafanareo ty dia nalainy talohan'ny fotoana dia napotrany amin'izay amin'izao fotoana zao ary manala baraka be le fitondram-panjakana raha zay ny misy hoe tsy niteny tao amin'ny fahaditseranana hoe tsy voafafy zany io fa dia hoe voafafa zany zay ny version hoe tsisy zany tsy nandeha io caméra zany fa ny sary voafafa dia tsy nanana an'le izy fa androantsika mahita na ndray faharoa dia ity misy ketrika ndray nareo tandremo fa fitondram-panjakana mpitondra tenyny gouvernement nefa nyteny fa atsika ozy io volamena io ka ny mpanohitra izy faly ery rehefa tsy miverina le volamena dia volamena atsika ve ozy ny mahafaly anareo raha tsy miverina tazominay amin'izay resan'izay satria fa nienregistrenay manko zay feo zay fa zao sady iteny ndray nareo raha pitsy raha afaka pitsy hoe iny le caméra fa nandeha tampoka fa tsy atsika ane io volamena io fa volamena avy any amin'ny toerakafa ndray io dia tamin'io fisavanana taondralahy lasa misy manome ndray zany hoe voasava ihany ndray le entana ka nefa le izy lazay nareo tsy niasany tao ampisava entana tsisy fisavanana tao fa iteny tampotampoka ndray nareo hoe ny savaina ihany kay le izy satria nandeha ihany kay le caméra ary hita tao ihany kay le izy fa tsisy volamena mihitsy tao dia ina midika an'izay iteny ndray nareo hoe tsy anygasy ndray volamena io fa tsy haiko ny comorianina sa ny Zimbabwe sa ny tsy haiko izany dia zay no mody andefasana ndray an'le sary itenenina fa tsy atsika ndray volamena io azafady atsika io volamena io araky ny nambarany mpitondra fanjakana noho izany aza mifanabarabara iteny tsy atsika ndray io sady zay ny antonatony mampandeha n'le vidéo roa velariko roa le izy na le olona nahazo an'le vidéo maily izy zao dia ho alainareo le vidéo dia fafanareo dia fa naprime tany aminy dia napotrany amin'ny fotoana ilana azy dia afabaraka le fitondram-panjakana na entinareo itenenana fa tsy atsika io volamena io fa atreto atsika io volamena io volamena atsika io ary tsy ny volamena atsika lasan'ny olona no mety aminay tsy zany fa nitazoman'ny olona io dia mety satria raha io voasitonareo ao ndray
lasa ny namanao taloha ndray koa io rehefa te ary azy le volamena fa lasa ny namanao taloha barakay zany dikany tsy mety iny fa aleo andeha tsara mihitsy ny dingana rehetrarehetra aloha zay vao hita izy iny raha volamena fa miverina de tsy baibay volamena fa eto andefa hiraka itsika rehefa aveo hira telo président parazarany Samuela le mizo nitarika lolo baibay volamena de tapitra hira telo reo de miditra ny vahiny aorinan'izay mahafinaritra tsara ty fandaratsika ty mahafinaritra mihitsy zay ny anjarako honorable zay zany ny ataoko hoe tarianalizy fa ay andraso aloha vetivety tsy misy fady ve ony le toerana tsisy fady le toerana ka tsisy fady izy zany fa oety fa le zao fotsiny ny fakotsika any tanako tsara tsika zay ny fakotsika tompoko de mitondrao an'lay lambanana de velarina de zay mahay mitapelapoeza zay ohatra ka mitondra seza kely de rehefa vita ny sakafo tika zatrany de aoritsika ny fako manodidina atsika eo zany na tsy no etsika na inona de mety foana de aorina iny zany na lamba tena tsara lamba hoany lambalamba kely atao lambana ametrahana sakafo de aorina izy rehefa aveo de tsy misy fako mipetrapetraka mihitsy eny rehefa mihinan-javatra tsika eny ampanidinana eny na mifoka sigara ny paquet sigara tsika aza toratoraka fa asitsika daba afahana mba mandroaka fako eny dia atao anatin'izay fa aza petrapetraka le fako tsika satria tsika olona miendrika ho averiko foana malala fomba miendrika mahavita azy zay tsika ty am'fanoerana ka aleo asehontsika mihitsy fa tsika raha nga tena ohatr'izao 5/5 de aloha tsika tena mendrika tsisy fady le izy fa zay fotsiny zany le fako tsika no oentina rehefa ohatra ka vita zany le fisakafana de mba prime anaty letatsika ihany satria zay mahasakafo maivana anazy de mba tsy mametrapetraka sy manarinary fako any am'le toeran'ny olona eny tsika zany satria an'olona le toerana noho izany tandrovantsika zay satria de sao de izy aveo menimena hoe tena nandalo nareo de nilotonareo ny tanàna tsy mety zany atsika mandalo midritsika madio mivoakytsika madio ny toerana averiko farany tsy voatery manao polo makeny raha manana akanjo menamena araba soa araba tsara raha tsy manana fotsifotsy raha manana n'le akanjo misy tim masira valy manana marika candidat larana fa 5/20 mety foana azo entina daholo zany raha ohatra ka zay ataovy akanjo mazava zany le izy hoe somary marevaka fa tsy akanjo matroka zany noentsika satria tsika tsy matroka amin'io fa mifaly mifety miramirana tsara etsy satria izy ary député bokosa be zao miandry nitenenanao aloha iala fa ohatrany de fa misy malaela tsy mety omeny député telona fitenenana mihitsy ny ao avasy misaotra anao ka député bogosy indrindra eto eto Afrika ity namatsika ty de makasitraka ary miaraba ny vahoaka malagasy rehetra zay mijery sy mieno ny miara-manonja ary kopatanana manokana ho an'ny vahoaka zay marobe zay hoavy rapitso eny imerikasiny tsy tambosaina ary tsy tapesipesena ny fitiavana sy ny fandavatena aseho an'ny vahoaka malagasy rapitso amin'ny fitsangatsanganana satria nahoana tsy araky ny eritreretin'ny saina mihitsy izay mpanetana sy pitarika ny vahoaka ho avy vahoaka zany ny ohatra folo eny avy 20 eny ny eritreretana no avy rapitso ny soratra anarany zany akoatry ny ho avy manokana amin'ny tongotra na motoa na ny fiara izany ianomidika fa mila firaisankina ny vahoaka malagasy ao anatin'izay fifankatiavana izay ao anatin'izay iara-manonjy sika ao anatin'ny fihavanana ao anatin'ny firaisankina rapitso ny tambatra ny hery ary hiara hifalitsika ao anatin'izay ary eto dia zava-dehibe satria ny mpanohatra dia niombona iray fo iray fanahy noho izay rehetra zay noho iza ary akasitrahana manokana
noho ny mpitarika i président Ravalomanana zay lehilahy modely, lehilahy mahery, le mahay an'le faiza mitarika zay nampiombona ho ray ny mpanohitra ray eto Madagasikara. Mbola tsy nisy navita an'izany ary ankasitrahana manokana izy dia raina manokana izy androany fa izy rery no nahavita izany. Manaraka izay dia vahoaka maro dia maro rapitso no avy, ary ireo vahoaka ireo tsy vahoaka ny mpanohitra ihany akory fa ho avy eo koa ireo vahoaka zay tsy nahazo ny anjara masoandrony tamin'izao fitondrana izao. Eo ihany koa ireo vahoaka zay latsa-panenenana tamin'izao fitondrana izao. Ho avy daholo manalkisa no avy rapitso. Ka eto aho dia manao antsoavo ho an'ny mpitandro ny filaminana satria mivoaka avy amin'ny vahoaka ianareo ary natao iaro ny vahoaka sy ny fananany. Mino ny fahendrena zay ananareo izahay ary manatena ny fiara-miasa amin'izay circulation zay tokony atao zay satria vahoaka endry ny vahoaka entinao ao anatin'ny fahendrena ampitoniana tsara no hitondrana ny vahoaka hitsangatsangana ao anatin'izay. Ka aza mikorapaka ianareo aza mikorapaka ao anatin'izay rehetra zay. Malagasy mitovy aminareo reo mandeha hiaraka ifampitatana ifaly amin'izao fiainana mafy dia mafy zao sarotra amin'ny fiainana. Ka ozy ny vahoaka hoe alohanay aloha mba miala voly, mba mifampitafa, mba mitsikitsiky satria mbola tsisy fiainana ohatsy ty hatramin'izay ka hatramin'izao. Ka eto dia hitondra fanazavana foy, fampitana foy azo tsapaitanana teo amin'ny fitondrahana zay noentin'ny filoha Ravalomanana tao anatin'ny 7 taona sy izao fitondrahana zao zay nitantana tao anatin'ny 7 taona, 2 taona zao ny ampy 5 taona tamin'ny teteza mitatra. Dia izao efa be ny chiffre sy ny indicateur nomena anareo no mena teto fa zavatra hita maso sy avy tsapaitanana no resahako eto. Ny voalohany amin'izay dia jerevo ny vidim-piainana. Ny vidim-piainana tamin'izany tamin'ny fitondrana président Ravalomanana afaka ny sakafo ny 3 isan'andro ny olona, afaka mihinan-kena ny olona ao anatin'izay, nahazo sy zavatra rehetra tedaviny ny olona, na vidy fiara ny olona, afaka mba manao vakansa herintaona ny olona tao anatin'izay rehetra zay, afaka mianatra daholo ny olona tao anatin'izay rehetra zay. Fa amin'izao fotoan'izao dia jerevo ny vidim-piainana amin'izao ny essence zao ohatriny 4100 ariary, ny gasoil 3400 ariary. Tamin'ny andro ny fitondrana Ravalomanana 1000 ariary ny gasoil, 2000 ariary mahery ny essence. Zany zao dia efa misy elanelany be mihitsy tao anatin'izay rehetra. Ny zava-bita dia jereo daholo ny zava-bita tamin'ny fitondrana Ravalomanana, ny lalana vita presque tena hoe vita daholo lalana ny arabe rehetra, ny sekoly mianatra daholo ny ankizy, nihinana aorita daholo ny olona, fromage inona ntsonan'ny olona teto zao namofo gasy raha manao nakatso avidin'ny olona ao anatin'izay. Ny frais efa 500 ariary ny frais ny bus amin'izao fotoan'izao. Tsy mahavita bus manao aller retour tsony akabetsahan'ny olona fa ny ale ihany, fa ny retour mandeha tongotra ny olona. Ny sakafo efa tsy zarizary ao anatin'izay dia tena mahonena le izy. Ny santam-bola efa 4500 ariary amin'izao fotoan'izao. Dia jerevinareo amin'izany. Eo koa ny tsy fanananasa, ny chômeur, jerevo ny olona tsy nananasa tamin'ny andro ny fitondrana Ravalomanana vitsy, fa amin'izao dia tena nitongo be ny olona tsy mananasa ary be tabe ny olona very asa. Jerevo fotsiny eny amin'ny arabe zay misika vomivoaka ny tranontsika na indratsary lalàna na Taninarenina, Analakely, Behoririka, Antrananivon'ny faritra, fa mivaroka ka hatramin'ny 5 tokony hiasa ny olona. Jereo fa mety angorongorona ny olona, mivezivezy, mitady sy arapaka ao anatin'izay. Mahoneny ary mampalahelo ny zava-mitranga eto Madagasikara ankehitriny. Tsy tafavoaka intsony satria tsy misy politika mamatipaika zay napetraka tao anatin'izay rehetra zay. Efa be da be ny vahaolana zay nomena anareo fa tsy nanaraka anareo. Raha ny 10 isan-jato ny teninay fotsiny naraha anareo dia ozy aho hoe tsy tonga amin'izao fantrana lalina izao tsika. Raha ny eno ianareo nanatateraka ianareo dia nisy fanavozana be ny firenentsika. Nareo sady tsy mieno
tsy misy action nareo fa ary tsy misy na amin'ny vahoaka eo amin'ny 2 terrain tsy famy 2 terrain tsy malala ny zava-misy mahazo ny vahoaka fa be théorie fotsiny de oaoaoa no petsaka ao anatin'izay rehetra zay ny tiako tenena amin'izay rehetra zay de zao tsy vitanareo tsony mampandroso any Madagasikara amin'ny zao fotoana zao ny vahaolana omenanareo ndray androany amin'izay de voalohana omenareo de hoe mialahy mialahy amin'izay fa tsy vita tsony le izy tena vao maika ny vahoaka zay mahatonga ny vahoaka io hoe irohatra aneo zany fifankatiavana faisakina amin'ny samy vahoaka zany itepy fo iray ny olona sahirana ao anatin'le tsisy tsony zany classe moyenne zany amin'izao fotoana zao fa tonga de midina ambany le sahirana ny vahoaka ao anatin'izay rehetra zay io koa dia asiko teny foy ny resaka koroma na ny koromita malagasy amin'izao fotoana zao misedra olana maro izy tsy nandray karama atao anatin'ny taona nefa koroma io de nisan'ny mampidi-bola ao anatin'ny volona mpanjakana io koroma io amin'izao fotoana zao eo amin'ny 25 millions de dollars hatramin'ny 30 millions de dollars isa-taona no tokony ampidiriny ao anatin'izao fa zao ahoana de tena tsisy zava-banina ao anatin'izany koroma zany zao koa zao de eno tamin'ny fahitalavitra sy ny gazety voaingana fa misy 500 tonnes volamena zay tokony zay trandrahany tokony koroma tokony gasy no hitrandraka azy fa lazaina fa vahiny no hitrandraka azy zany ole retsy aiza ny contrat amin'izany tamin'ireo vahiny reo aza vao amin'ny vahoaka malagasy lizy fa aza fempenareo ao anatin'izany ka de miantso ny tompon'andraikitra ny gouvernement ny ministère ny énergie mininy fa inona tsy anasorana ty DGT tokony ahodi ny orinasa io hiasaingana amin'izay fa de misy koa ohatran'izao le izy io no problème ve de inona tsy anasorana azy ao anatin'izay zay natao hoe mitavozavozy ianareo eo amin'ny fomba fiasa eo amin'ny fanalana ny mpiara-miasa aminareo rehetrarehetra raha naraka ny teninay hatramin'izay hoe sory ny sivy membre gouvernement reo ny mpiara-miasa akaiky ao amin'ny présidence efa zay no ny teny hoe sory mila fomba fiasa vaovao efa tsy ohatry zao tsonytsika ao anatin'izay rehetra zay eto koa dia mitodika amin'ny manokana ary miantso ny fitondram-panjakana mba hijery manokana ny administrateur civil amin'izao fotoana zao mikakaika nianatra ny gizy reo fa hoana misy faniliana ny administrateur civil eto Madagasikara amin'izao fotoana zao mifloty ny akabetsahany fa maninona ny tompon'andraikitra amin'ireny SGN ministère reny ny DG ny SGN ny akabetsahany de magistrat daholo tsy manisika ny magistrat koa fa namanina daholo reny fa maninona reny raha saina miasa ny amin'ny tribunal ihany fa ny administrateur civil nge de corps interministériel sy corps interinstitutionnel polyvalent reny ary reny no mahay mitantana indrindra natao hoe administration fa ny anarany zany meo azy le andraikitra ao anatin'izany zany andraikitra ambony zany meo azy fa mena no ahitikilika ny administrateur civil eto Madagasikara sortant ny anamy mange reny catégorie 8 ary nianatra momba an'izany fa de misy ny faniliana ao anatin'izay rehetra zay ny fehany satria mbola maro de maro ny teny ao alina keto de hoy iaho hoe ary mbola veriko fo ho anareo mpitondra amin'izao fotoana zao tsarovy fa ny vahoaka malagasy ny vahoaka no nametraka anareo teo ary ny vahoaka koa no anala anareo eo tsisy mpitondra marotra mandrakizay zany eto an-tany mbola tsy nisy zany aza manantenana zany fa ianareo dia tsy mamoditra tsony eo natreha ny vahoaka efa tena mikorosofahana ny faripaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao ka mbola teny ho atao ihany ty androany hoe melanareo ao anatin'izay ary ny vahoaka rapitso aza kitikitihana so de sanatria fa arakaraka ny kitihanareo io sanatry no andehana ny vahoaka any amin'ny tsy tokony so de nareo no mampirisika ny vahoaka anao an'izay vahoaka mendrika ireo vahoaka endry ny vahoaka malagasy ao anatin'izay ary mino sy manantena fa ifanatsitsika ao anatin'izay rehetrarehetra tany demokratika no misy eto Madagasikara aleo aneo ny heviny ny malagasy zay mitovy aminareo aleo hitsangatsangana ny vahoaka manana soany zany ke ny vahoaka ao anatin'izay rehetra zay ka mino sy manantena ary manao antso mbola mamerina ny mpitandro ny filaminana hoe niainga atao amin'ny vahoaka nareo misy avanareo be da be ao misy namanareo ao zay ho avy
rapitso ao anatin'izay rehetraizay dia manantena ny fiaramiasa afa aminareo ary dia mirasosoa indrindra ho an'ny vahoaka malagasy asa matao ary sinareo rapitso miaraka amin'ny tompo sika tsy veritsika miaraka amin'ny tompo ary ny fiombonatsika zay dia tsisy aresy raha mitambatra ho iray sika ao anatin'izay omeko anao i député Michel i député Avakoaby ny fitenenana miaino anao atsirabe sy vakina karatra iray manontolo sy Madagasikara iray manontolo. Sotranao honorable Totosoa mahafinaritra indre izany afaliko Avakoaby raha afaka mitafa sy miaraba aminao ndray mitafatafa sy miaraba anao ndray ny tenako am'izao ory zao dia araky ny tenin'ny honorable Totosoa teo dia terina fiarabanatsika Avakoaby ny malagasy praitandrazana tsy akanavaka rehetra ianareo any velany ihany ny eto tandrazana ny isa tokonam-baravarana ny any anaty bus ny eny ampandehanany ny any atsa zay tsy misaraka amin'ny radio indrindrindra ianareo vakina karatra ianareo atsirabe ao kopakopatanana ny solombavambaokanareo itia mitafatafa aminareo itity ny somary nanaitra kely ny omaly dia nahita an'ireo député namana ny teny tamin'ny Haino Manjery somary nanaitra io satria ohatran'ny fanaratsiana député aty amin'ny député Tim aty amin'ny fanoerana aty amin'ny tontolon'ny fanoerana aty amin'ny RMDM ny teny nolazaindry zareo dia ny valiny dia tsotra fotsiny ihany député namana ny tsara tiana eo apetraka aloha dia izao ny député miaraka amin'ny fanoerana rehetra anisan'izany ny RMDM miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana dia tsy manam-pahavalo amin'iza na amin'iza tsy manam-pahavalo amin'ny praitandrazana fa amin'ny jorony eto dia zao ny tsy fahombiazan'ny fitantananareo mpitondra tsy fahombiazan'ny gouvernemanta ary indrindrindrindrindrindra ny famitehanareo ny valeur culturelle typiquement malgasy anisan'izany ny fihavanana io fihavanana io tsisy manana an'io eran-tany fa mampiavaka amin'ny malagasy io saingy zao potehanareo ny fihavanana malagasy potehanareo zany kolotsaina hoe trano tsy misy avaratra zay tsy maleky elofana tanaka vesy havanana zay didi maharary fa endrena malagasy zany potehanareo inona anao mitehanareo azy potehanareo amin'ny resaka politique d'orangisation de l'admin potehanareo daholy ny rafitra rehetrarehetra eto amin'ity Madagasikara ity apetrakareo le kolotsaina orangisation eny fa na dia any amin'ny tontolon'ny fanabeazana azy dia ny mahamaika anareo dia tsy ny manabe ny olona manabe ny ankizy fa le fametrahana an'ilay politika d'orangisation jerena gaga ianao ny mpampianatra tsy maintsy miakanjo lokomboandoranjy ny fitaovana ampiasainy tsy maintsy lokon-doranjy dia gaga ianao nefany zaza no biasina apetrakareo tanteraka mihitsy ilay orangisation sociétale inona ny vokany lasa misarabazana
ny vahoaka lasa kitrano trano mibetsaka kinamanamana ny be deaibe ary zay tsy miakanjo orange de tsy izy tsy olombelona apetraka reto ny toetsaina culture d'orangisation anarchisme république anarchique fanjakany baroa de hitazapotsiny ve zay ary ireharehanareo hoe timba zany resy lava de ozy izy zay hoe zay tsy lahatra aminareo am'izany fa zao zay tsy irehare amina fandresena amina doublan izany tsy manana reconnaissance amin'ny vahoaka fa raha ohatra esory aloha ny doublan de andao ifanisa ka eto zany dia apetraka tsara mihitsy ary teniko farany teto de ozy a mifoasika avako aby satria maninona araky ny ozy izy hoe sao de atseorina kely antsy voantany tenitsika hoe nakaiza tateloko teto lany vitsika inona vitsikambo efa laniny olona ny tantely iarahantsika mahalala tsara tsy resaka fa tsy tony lainga odory tony de mbola tsy hijory amin'ny vetsika jerevi tsara ny tsy ahitanao mihitsy ty fanjakany ty an'izany atao hoe bonne gouvernance zany tsy ahitanao mihitsy ty fanjakany ty an'izany atao hoe état de droit izany ary tsy hitanao am'ty fanjakany ty mihitsy a ny hoe droit de l'homme nefa azadino avako aby fa ny firenena malagasy dia nanao soni ny atao hoe accord de Cotonou ary io accord de Cotonou io a de reo axe anankitelo reo ary maromaro ny firenena mikambanao ka ny fanajany firenena anankiray an'izany atao hoe bonne gouvernance zany izany état de droit izany izany droit de l'homme izany izay ny soniavina no ahafahana mahazo ny reconnaissance maneran-tany manoloana ny communauté internationale manamora ny famatsim-bola ary ahafahana mahazo n'lay atao hoe crédibilité fampatokisana fa amin'izao fotoana zao zany a de raha tsika mahalala fa tsy hita intsony zany satria raha ijeritsika ao anatin'ilay hoe bonne gouvernance raha izao zavatra miseho izao tantely afa-drakotra ny firenena tsy vitandrany hatramin'ny teteza mita jereo ny fandroanana amin'ny bois de rose 12 000 moa izay 12 000 contener zay tena nahavitan-tsavatra tsy tonga tamin'izao fahantrany zao ny malagasy raha tena nisy fitantanana mangarahara izany rehetrarehetra zany ny volamena amin'ny taonina mivoaka eto amin'ny firenena nefa diindrisy fafadiranovana le vahoaka malagasy mahantra ary tsika miteny zao mbola miakatry ny 3 ny kilao vary de hoaiza zany sika hoaizy sika ary jerentsika ihany ko ame ohatra kely ao amin'io le fitantanana tsy mangarahara io tamin'ny fitantanana ny covid napetraka le institution le hoe CCO centre de commandement opérationnel na hoe CO centre opérationnel de gaga ianao satria napetraka io de gaga ianao hoe fa maninona moa zany no napetraka reny institution reny fa nahoana ny ministère concerné tsy mitatana zany ministère amin'ny fahasalamana tsy mitatana an'ireny nefa reny no atao hoe ministère
département technique ary ny principe universel dia tokony ny département technique no mitatana an'ireny a fitantanana an'ireny a Covid-19 reny, natsangana le CCO mba hahafahana mametraka ny tanjona amin'ny dia ny hahafahana tourner an'ilay denier public, hahafahana midetourner satria raha iresaka fotsiny ame ohatra aminareo a araka ny déclaration ny communauté am'izao fotoana zao hoe 50% ny vola 600 millions de dollars no hita nampiasaina azy, nakaiza ny 50%. Irahantsika malala reny resaka écran plan, jereo tsara reny resaka écran plan reny, jereo tsara reny asana matériel roulant 4x4 maro be, iza moa ny tompon'ireny concessionnaire reny mba hahafahana manome midetourner an'ilay denier public volam-bahoaka. Zay no antony nananganana an'ilay CCO na CO fa ny principe universel de ny département technique concerné ministère ny santé publique ny tokony tatana direct an'izany. Ka eto de ozy avako aby mbola averiko ihany mifo azy, reveillez-vous fa sao de kelikely eo hoe nakaiza ny tateliko teto lany vitsika, vitsika inona vitsikambo. Ka zay de tsy maintsy mijoro irahantsika malala tsara ao anatin'le axe ny accord de Cotonou lay état de droit. Jerentsika ny fampidirana fitaovam-piadiana ame ohatra ao anatin'io état de droit io a fampidirana atsokosoko ny fitaovam-piadiana teto tsy hita ao anaty elefi, tsy hitaiza tsy makaiza de manontany ianao hoe inona marina moa zany ny tena tiana tongavana ny destination tiana tongavana tamin'iny fampidirana fitaovam-piadiana atsokosoko iny. Mety mieritreritra ianao hoe raha ohatrohatra moa zany mpitondra am'izao fotoana zao tsy lany, zay ve ny ilainy azy de ho tonga am'ireny hoe ho tonga an'ireny any a Colombie reny fisin'ny FARC, ho tonga any amin'ny RDC reny rebelle reny ve na ny Boko Haram ny any Tchad, ho tonga any am'le hoe guérilla ve zany ny tanjona tiana tongavana tamin'ireny fotoana reny. De mampieritreritra avako aby a ka mila mieritreritra ary eto de mila mijoro ary zay de mijoro manomboka eto satria maninona kizo farany firenena ary efa tamin'ny 2009 zay efa natsinjo an'io ary nanohatra an'io mandraky tia ny androany. Jerevitsika tsara araka ny tenin'ny honorable Toutsout teo fa raha atao tsotsotra ny recapitulation na comparaison de jerevi tsara anke hoe fito taona avako aby nitondrany mpitondra am'izao fotoana zao sy nitondrany Flora Valmanana. Raha fitinikeo amin'ny teny tsotra fotsiny de jereo tsara samy fito taona tamin'ny andron'ny président Ravalomanana dia infrastructure maro be vita, anisan'izany lalana 9000 km vita tarana goudron, ny mpianatra niditra an-tsekoly daholy. Fa am'izao fotoana zao inona ny zava-misy fanaovana tantely afa-drakotra ny are-pirenena. Tsy nahitanao mihitsy ny président Ravalomanana nanondrana boîte de rose 12000 conteneurs zany, nanondrana tsokosoko volamena mataoniny zany. Ka tsy maintsy mijoro ny député tim, tsy maintsy mijoro ny mpanohitra izay tarihan'ny Flo Marc Ravalomanana, tsy maintsy mijoro ny RMDM
satria fireneny raha manany ty fa tsy an'olo tokany ty na an'olombitsy ity ary ny zavatra tiana ho apetraka eto de fanjakana olombitsy tsy mijery afa tsy tompontson'olombitsy fa tsy mametraka mihitsy hoe fanjakana mijery tsara ny tompontsom-bahoaka jerevi tsara ny vidim-bary tamin'ny andron'ny président Ravalomanana nametrahany an'ireny magro rehetrarehetra reny eny ka mba hahafahana tsy mampiakatra ny vidinentana mitatana ny vidinentana fa tsy hoe kory monopole araky ny nantikanareo azy zay nidoranareo daholo moa le izy nefa ahafahana mitatana tsara ny vidim-bary tsy isian'ny mpanararoatra misy politika mazava tsara ny fitatahana ny président Ravalomanana an'izany atao hoe sosialim-bahoaka zany fa tsy ohatran'izao amintsika miteny zao lasa hoe problemana kapoka manara-penitra no tanjona apetraka amin'izao fotoan'izao koa samy mieritreritsika avako aby fa fotoana n'izao mifoasika tongava mitsangatsangana betsaka ny zavatra diniatsika betsaka tena betsaka ny zavatra ho diniana fa de tongava ary mila mijoro manomboketo fa tsy arebirebi ny olona amin'ny kilalao teny manara-penitra zatsy izy manara-penitra zatsy inona manara-penitra le manara-penitra oeraoera eo fanafenana na hoe diversion fanafenana an'lay échec tsy fahombiazany mpitondra dina manara-penitra sekoly manara-penitra lazainao fa manara-penitra ny sekoly nefa ny zaza malagasy hiditra ao anatin'le izy misy triage zany hoe raha diniana zany de misy hoe raha jerena le politika de hoe misy nle atao hoe élimination du faible efa any an-tsekoly sady de efa misy triage hoe ny zaza mahantra ny zaza sahirana tsy tafatsofoka ao anatin'le sekoly zay le hoe sekoly manara-penitra ary raha tena manara-penitra koa ary inona manara-penitra ao anatiny eo de maninona ary no zanak'ireo mpitondra ireo ny tsy hitanao mainatra amin'ny lycée mpanjakana na ny CEG mpanjakana na hitanao mitsabo tena amin'ireny lazaina fa hôpitaly manara-penitra reny fa mandeha any la reny eo mandeha any Inde fa inona le tena manara-penitra feny avako aby resaka kilalao teny zany oeraoera zany anafenana ny échec na ny tsy fombiazana ny fitatanana ny raharam-panjakana maro ny tena olazainy eto avako aby betsaka fa amin'ny fotoana mahamety azy satria mbola misy namana mbola hiteny ao farao fa de ozy izy hoe tongava maro isika ary esehony fahendrentsika rapitso andeha hitsangatsangana ary makasika ny badisatsika avako aby Antsirabe dia fampiantso itsika indrindraindrindra makasika ny t-shirt ihany koa dia mifampiantso itsika rehefa tonga tia Antananarivo nareo rapitso vao-maraina de atsoy aho fa miangona amin'ny toerana anankiray tsika afahako mizara izany badisa izany tsy maintsy mijoro isika ary ny afatro farany avako aby de zao indrindra ho anareo mpitondro reo de ozy izy amaranako azy makatahaka ny Zakaiosy ianareo Zakaiosy dia mpanakarena atao Jeriko makatahaka ny Zakaiosy ianareo mba isian'ny famonjena amin'ity fireneny ity de inona nataony Zakaiosy de hoe ny fananan'olona nalaiko dia ho averiko inefatra avoeny ny zavatra sombainareo sy ny robainareo sy ny doranareo avereno inefatreny ary ny atsasaky mifanananareo avereno fa fananam-pirenena makasitraka makatelona tompoko lahy sy tompoko vavy avako aby omeko anareo ny fitenenana omeko ny zandrilahy ny fitenenana fa mialatsiny fa somary lavalava kely zandrilahy le izy
bekonao ny fitenenana eny ary misaotra ny solombamboaka ny Madagasikara Andriamatoa Michel isika voafidy tao Antsirabe voalohany zany tamin'izay fanetanana fizaran-kevitra avy amin'izay zava-dehibe zay nambara teo zay indrindra ho antsika poniny vakinakaratra satria raha ny vaovao zay voarainay aty amin'ny miara-manonja dia manonja maro miaraka aminay tokoa ianareo miaino mijery ny fahitalavitra ary miezaka ihany koa ny maka ny vaovao amin'ny endriky ny fitsangatsanganana zay ho tanterahantsika raha pitso dia hoy isika zany hoe efa masabary magnitozy io ary dia efa voniny zahay fa ianareo sisa andrasana amin'izay fitsangatsangana antsika raha pitso izay tokoa no atombohan'ny adevitra satria dia rehefa mahita zany amin'izao fotoana izao reo communication ataon'ny mpanohana ny fitondrana rehefa mahita reo adevitra kely samihafa voizin'izy ireo amin'ny tambajotra serasera dia tsy misy afa-tsy ny hoe endrika fanaratsiana fotsiny ihany amin'izay endrika izay fitsangatsanganana zay ary dia fampitahorana ny vaoaka ka arakaraky ny sininy zay tao anatin'ny herinandro no namaro ary nahatonga atsika analikisa amin'izao fotoana izao mamaly ny miara-manonja ary miteny manao hoe zay de tsy azony zany fa dia hanatria ary dia hanainga ny tongotray ho avy amin'izany fitsangatsanganana zany ary na mbola tsy fatatsika vahoaka aza na mbola tsy nampahafantarinay tato amin'ny miara-manonja ho atsika aza ny toerana hanaova atsika zany fitsangatsanganana zany satria ny ratsy tsy kely lalana dia efa nivalianareo tamina isa marobe ny fahavononana hiatrika zany fitsangatsanganana zany mbola fitsangatsanganana no atao zay nambarany député Fidèle Razarapera teo ary inona moa no tokony olanareo amin'izany fitsangatsanganana zany satria raha ny fanambaniana zay nahazo atsika taty amin'ny fanoherana dia ny hoe reslave reo antoko efa maty zany mpitsipinakotry reo club na 0,, reo 6% reo imbécile reo zany mivavana voakanareo mikasika ny tontolo ny fanoherana teto Madagasikara ary lazanareo fa nahiantsolona reo tsisy anohana anjantsony satria efa tsy amin'izany voaka malagasy de la preuve izy io ny 7 andro fanaratsiana anareo tompoko fa ny ray andro itsangatsanganana hahatongava n'le voaka malagasy tonga saina amin'ny miara-manonja zany miaraka amin'ny voaka malagasy ary dia amaly izy io raha pitso tsy amaly amina isa 100 na 200 na arivony fa amaly amina isa amanalina la preuve n'izany manam-porofony zany tsy maharaka ny fanatotana baditra eto anivony miara-manonja ary ny député Fidèle ny teny hoe nampitombona faran'izay ambony mihitsy aza no autocollant any amin'ny 7000 isany na ny polo aza dia miezaka manao zay tratry ny hery miara-manonja sy mety ho fanamavanana samihafa amin'ny endrika zany fitsangatsanganana zany mba hanomezana fafanaretana ho an'ny mpanasa sy ho an'ny asaina hiatrika izany ka inona ny olanareo aminay ny 7 andro andronay tamin'ny fanaratsiana sy fanambaniana tamin'izany tontolo ny fanoherana izany fa rehefa mba nanana ray andro kosa zay de mba homeo anay le izy navelanay ianareo nanao zay tianareo natao tao anatin'izany tambajotra zany ary zany le tena ilazana fa hoe ianareo raha resaka démocratie zany resahana raha resaka gouvernance zany resahana ary raha resaka hoe capacité d'écoute zany resahana tsy any aminareo zany tsy anananareo zany principe kely zany mba entina ilazana manao hoe tompona ndraiky mpanjakana ane dia manana an'izay mety hoe sincérité sy honnêteté zay ary tokony zany ny tahafiny vahoaka zay miaraka amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ka zay le tenenina hoe sady manao mauvaise gouvernance ny mal gouverner ny firenena amin'izao fotoana izao de tsy diso ny vahoaka raha misafidy ny miara-manonja hanonja hiaraka aminy eny avaratrano Amerika siny tsy diso ny vahoaka raha amin'ny fotoana tahakin'io izy mba hiaino antsehatra hoe inona tokoa mo na hoe makaiza tokoa mo ty raharaha-pirenena ty akoatran'izay zavatra resahany eto ary mbola ho avy eto akilako ny député Yanitra Razafy Manatsoa mbola maro ny zavatra ambarany mahakasika ny raharaha-pirenena satria de efa hitantsika ndray zany zao misy révélation akoatra ny nambarany France 24 de aingana ny fanenjehana na fisamborana zandary pirina kely ho sika teto amin'ny miara-manonja ary de mbola mipotra ndray amin'izao fotoana zao tsy zay ny mamoaka fa ny zava-misy anie de samy miara-manonja ary rehefa miara-manonja de matsiaro
hoe tena ty raharaha ty tsy araky ny tokony izy dia mahitsitsika reny fa misy reny caméra de surveillance mivoaka reny efa fantatry ny olona fa misy zavatra tsy aradraro ny be da be eto efa fantatry ny olona fa mila fahasahina no mijoro ary dia niezaka nataony miara-manonja dia amin'izany fahasahina zany ka ny heverinay dia hoe mba tsy alalalana ianareo zay nieritreritra fa tompony demokrasia ka tsy ianareo indray no amendrifentrona isankanany vaoaka zay ihany amin'ny faritra samihafa hiakatra ty any Rivomamy sy ny rehetrarehetrany dia efa asiana sakatsakana hatramin'ny omaliny dia hiakatra ty Antananarivo dia efa alaina mombamomba sao anatrika le miara-manonja ary fantatrareo fa tsy miafina anjany vahoaka maninona izy ny sakanana amin'ny fahefana ao amin'ny article 10 ny constitution zay zavatra tokony ho fatan'izay dia ny zavatra ataonareo dia lasy ianareo manao an'izay famoronana fanenjehana fanaratsiana ny fitsangatsanganana zao moa izy dia efa mielefa satria tsy navela ny marina tsy hipotra ny zavatra eo anatrehan'ny vahoaka tia matatra izany dia miady atranao anatiny ianareo ny amin'ny fanapahan-kevitra ho raisina ny amin'ny zavatra tokony ho atao ary ny amin'ny fitantanana tsy mahomby zay ataonareo amin'izao fotoana izao zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka aza makaretina ando mihitsy ho amin'ny sakatsakanina raha-pitso na ho amin'ny fampitahorana ny vahoaka raha-pitso fa manosika izany haka fanapahan-kevitra hafa aza makaretina ando ianareo fa avelao anana zay fitsangatsanganana raha iandro zay ny miara-manonja sy ny vahoaka malagasy marobe izy ary raha ny afatra azonay raha ny filaharany namana avy any amin'ny faritany tonga amin'izao fotoana izao dia efa mipetraka ao anatin'izay hoe efa vonona ny rehetra vonona ny rehetra satria zany raha teo koa mamaly ny zavatra nataonareo tamin'ny 7 nentinareo tany amin'ny révolution na diso ny vahoaka malagasy nentinareo tany anatin'ny révolution na diso satria sady diso fanantenana izy no diso lalana izy no diso hevitra amin'izao fotoana izao dia nambarany député Todsoa teo nambarany député Michel teo fa tsy araky ny zavatra nieritreretana azy ny zava-misy amin'izao fotoana izao 10 taona 12 taona aty aoriana dia mikaikaiky izy ary normal izy raha mitady lalana hoe aiza mety anatsara kokoa sy ametimety ny fiainany satria izay ny heveriny fa vahaolana tsy afaka hitazona amin'izao iza moa zao zany sisany mba orinasa mpanjakana horeharehan'ilay vahoaka malagasy iza najirama tsy azo ny rerehana tsoa satria efa potika eo am-pelantanana na ny orinasa nabakabakitsika efa voazarazara tsisy afaka irerehana na lay doanina kely mba nieritreretintsika hoe tena mbola eo am-pelantanantsika amin'izao fotoana izao dia nentina amin'ny fomba mamohitra ahafahana manao fanondranana ntsokosoko dia miraviravy tanana ny rehetra satria manana ny humidité an'izany doanina zany na reo douanier dia tsy azo kotihana zay angatahana mandrakariva eto miara-manonja hoe leveo zany fa inona ny tsy antony anokafana an'izany na ny asorana an'izany fa inona ny azakazahana ny aty amin'ny solombavam-bahoaka no anaovana mise en garde na anaovana rappel à l'ordre raha ny hoe reto ny zavatra tokony ho fantatry ny solombavam-bahoaka ny solombavam-bahoaka dia manao ny asany miresaka araky ny tokony izy ny zavatra tokony fantatry ny vahoaka rehefa nysakanana izy tsy amin'ny tatitra ary nareo ihany nampianatra an'izany hoe tsy azo ataon'ny solombavam-bahoaka manao tatitra amina toerana midy sy toerana olo-tokana na fananan'olona dia miresaka indray izy amin'ny onjam-peo dia problemanareo zany zay le tianay tenenina mandrakariva hoe J-1 ho an'ny raha-pitso ho antsika vahoaka fantatray fa manalinareo no amaly ny antso ny miara-manonja ka mila fahamelona tsara izany mila fiomanana izany satria ny zavatra ataontsika anatin'ny saina mandrakariva dia ny hoe ny fahombiazany fitsangatsanganana zay iarahantsika manomana iarahantsika manao raha-pitso ka mbola nairina antsika hatrany zany ny fahavononana amin'ny fitaovana madinidinika ny fahavononana amin'ny fandehanana hiatrika izany miezaka amin'ny fomaraina ary miezaka manantona ny toromarika zay fanambarany député Fidèle Razarapera teo mandray any lalana samihafa zay andalova amin'ny miara-manonja ary ho any zay afaka mandray dia mitondray écouteur kely amin'ny finday mieno ny toromarika na ny vaovao samihafa ety anivony miara-manonja satria rapitso amin'ny enora maraina dia efa hisokatra izany antenne miara-manonja izany ahafahantsika mandranto ny vaovao samihafa ahafahantsika ihany koa mandray amin'ireo mety ho toromarika kely samihafa elanelanela amin'ny fandaminana eny zay ny heverina fa tsara ho atsipy amintsika menakavy fa ambaratrany zany fa tsy tsy ataontsika hoe tsy mahasoa zany tsakatsakany zany tsy mahasoa zany mety ho tetika samihafa zany
hanaovana zay tsy ampahomby amin'ny fitsangatsanganana io fa izany no mampirisika ny afaka fanapaha-kevitra raha sanatry ny zany ka zany ny eritreretina ka eritreretintsika zany no hoe haomby isika ho avy amanalina isika ary doretritsika amin'ny lokomena rapitso ary ampisehontsika fa vonona amin'izay rehetra ho avy nyity firenena itsy dia mampiseho amin'izay firaisankina hita maso eo zay député ihany Tarazafy Manatsoa. Makasitraka namana faniry a manatitra ny fiarabana rehetra atsika eto ndray somary taratara kely vonandray fitenenana maro ny message voaraisy sisa hoe fa aiza ndray ianao maître Ianitra eto ihany ka eto fa ao anatin'ny fanomanana tanteraka tsika kopakopa tanana ho an'ny any Tuléarany any Fort Dauphin kopakopa tanana ihany koa ho anareo ao ambany vahoaka marobe ao ambany eo ny tiana tenenina dia zao andro farany almelohan'ny fitsangatsanganana ty jour J -1 ary rehefa ohatr'izay no zavatra mitranga dia somebiseby daholo na mpikarakara na mikarakana ny olona tendray anjara ao ambany ao a filaharam-be toy inona dia eto aloha zany dia ho anareo rehetrarehetra zay mieno zao fandarana zao aloha dia mifona aminareo zahay eto sady enjehana ny fandaharana tsy maintsy mandray fitenenana koa zay amin'ity fandarana miara-manonja ty fa tsy maintsy mikarakara ihany koa ny zavatra rehetra zay tokony karakaraina eo dia amin'ny teny français le izy de hoe débordé total zahay zareo a tena débordé total satria tsy napozina hoe ohatra zao ty engouement amin'ny teny français le izy ny forotry ny olona rehetra hoe andeha amin'io fitsangatsanganana nataony miara-manonja io mipirofo zany dia vahoaka marobe no miandry eo amin'izao fotoana zao miandry badge miandry mipolo raha spectacle ty atao ty dia natao hoe guichet fermé zany ty zavatra ty kanefa moa banja malalaka any etape tanety saina anaty alantsika no andeha dia tsy ferana ny olona andeha fandaminana ny tsy maintsy alany tsy maintsy ataotsika tsara mba tsy hidiran'ny olona tsy manjary keo anatiny ao fa tsika rehetra nefa efa maka amin'ny précaution rehetrarehetra dia zay fotsiny no zavatra tenena hoe mbola afaka mandeha ny rehetra zay mbote andeha tsika moa manana ny fomba io asa na fomba ratsy na fomba tsara koa le izy tsy fantatra tsony zay azo tenenana zany fa miandry an'le au dernier moment daholo vao taitra hoe andeha zahay aiza mibatra aiza ny polo aiza ny autocollant aiza ny zao fa ny tiana tenena fotsiny hoe débordé zahay satria raha ohatra ka nanomboka tamin'ny latsinainy a nanao baditra 10 000 isan'andro dia lany akotio fotsiny zay zavatra zay raha baditra 10 000 zany no atao ray andro a tsika androany efa zoma tamin'ny herinandro iny efa ny 5 000 herinandro sy ty herinandro ty zany hoe tsy nisy tapabolana nanomanantsika nyty raharaha ty ny polo tena ohatra ny petit pain fandianany eo tsy maraka ny fournisseur efa manampy fournisseur marobe tsika fa dia zay tratra aloha zany dia faliana daholo ho an'izay mahazo fa nazanazanona tsy ampy araha le androany na rapitso dia mbola mitohy foana ny polo io a raha manomboka amin'ny latsinainy talata larobia misy foana ka aza malahelo nareo raha ohatra ka sanatria anisan'le tsy mahazo ny zavatra tiana tenenina eto dia le débordé tanteraka amin'ny fikarakarana amin'ny firohatry ny vahoaka rehetrarehetra zahay eto ary rehefa zahay no miteneny zany a dia azonay a-tsaina le fitondram-panjakana débordé ihany koa hicontrena nyty zavatra ty azonay tanteraka fa nitoerana misy atsika fotsiny samihafa amin'izao ianareo a mitady zay fomba rehetra anakanana ny olona tsy andeha efa tsy voazakanareo izy io e ary eto raha moa hatrany photo de profil any aminatin'ny FB any efa marobe ny manova niny amin'ny miara-manonja ary entanina koa zany ampisehoy re olona fa aza matahotra an'izany a ampisehoy fa nareo koa dia miara-manonja ary miaraka amin'ny manonja amin'ny fandarana miara-manonja eto aza miafiafy intsony aleo hitany rehetra tsy mahamenatra zany satria zao roton isika ny écrasena natao tao anatin'iny covid tao anatin'ny covid iny dia tsy navelany teny fa zao tsika rehetrarehetra efa mahafantatra zany fa tsika tsy maintsy na inona zavatra mitranga dia tsy maintsy toro ary ny anareo anatin'ny fitondram-panjakana dia tadidio tsara fa matonareo débordé ohatran'izao misinny afantaranay anareo rehefa consigné ny camp rehetrarehetra rehefa mitsangatsangana miteny daholo hatrampitandro filaminana ny mpanao politika
ny olona rehetrarehetra zay irahana manao bloky miaro ny fitondram-panjakana fa mitsika amin'ny teny zao koa dia hatramin'ny mpitandro filaminana indray mitaingina 4 indray tonga hatreny amin'ny trano ny filoham-pirenena teo aloha président Marc Ravalomanana marque fa débordé ianareo raha misy panique générale ina no ataonareo dia tadidio tsara fa tsy voatananareo ty vahoaka ty raha sanatrianareo manao bavure averiko tsara tandremo so manao bavure ka ianareo no andrehitra afo mirehitra alohan'ny lera tadio tsara zay teneninay zay zahay aza tosika ianao ny zavatra tsy tianay atao fa fitsangatsanganana pilaminana nataonay dia aza excitena sy provoquena oka hipetraka le filoham-pirenena ny statuena ancien président oka le fanenjehanareo tsisy faranty tazomo anareo fa mbola hoavy ny fotoana anaovan'ny olonanareo an'izany raha ohatra ka zao no mitoy zao ny olona rehefa mitsangana ohatran'io dia tsy hay toaina izay sika nge efa nyteny foana efa nampitandrina foana ny explosion sociale tsy ny miara-manonja no amokapoka an'izany ianareo no mahatonga an'io tsy voafehinareo ny vidim-bary tsy voafehy ministère ny commerce ny fikaran'ny PPN tsy voafehy ny jirama ny ministère ny rano ny jirama ny fahasairanam-bahoaka amin'ny rano sy ny jiro tsy voafehy ny mpitandro ny filaminana ny tsy fandriampalemana tsy voafehy ny fitondram-panjakana ny fiakaran'ny sandam-bola ariary tsy voafehy ny ministère ny vola ny fiakaran'ny sandam-bola tsy voafehy ny ministère ny finance ny inflation tsy voafehiny tsy mafeny ininona mihitsy anareo fa tena vototra tanteraka ampelantananareo le fitantanana firenena ka any ny zavatra tianareo atao dia ny mampiororo manaratsy manao an'izao fandarana rehetrarehetra zao anenjena ny reto miara-manonja eto amin'ity fandarana ity kanefa zao no zavatra tiana tenenina aminareo rehetra ifa mikorotana avy osa hoe débordé koa ianareo manoloana nyty engouement ty fitsangatsangana ty mbola fitsangatsangana no ataon'ny miara-manonja ry zareo a mbola ranom-potaka io mbola tsy manonja io zao fantatray zao tia hatramin'ny omaly dia nandeha foana ny resaka hoe te andeha any ivelany itsapitena ny prime ministre ataonay au conditionnel foana le izy aloha nandeha be ny resaka hoe tsy navela ny filoham-pirenena mandeha izy nosakanana ny avion tsy mahazo mandeha hatramin'ny maraina teo moa zany dia azonay ny vaovao zay mbola anaovanareo coupement koa avy eo fa efa mandeha naizanaiza moa zany le feo sy any anatin'ny tambajotra serasera any le izy fa hoe lasa ihany ny PM andeha anao anaty soi-disant ataonay entre guillemets le hoe anao évacuation sanitaire ny la réunion nosakanana tsy andeha le prime ministre ary efa satria efa nitenena foana hoe tsy misy vol privé intsony mandeha zay ny didina voaka ny gouvernement tom conseil des ministres hoe vao nisy ny affaire ny Golden Gate iny dia sakanana tsy misy mahazo mandeha intsony ny vol privé rehetrarehetra ny evasanina ihany sisany mahazo mandeha ary tsy maintsy mahazo autorisation any amin'ny présidence ny evasanina io moa zany dia ny TOA ny compagnie TOA zay any fantatritsika tsara zay tompon'izany compagnie zany dia io no hoe nandehana ny prime ministre zany hoe andehanina efa lasa ihany ny prime ministre fa manodidina an'izay satria nisy ny fahasorenana nisy ny zavatra tsy nilamina efa tsy milamina tsony ianareo lefa miady atrano ary fanjakana miady atrano io a zay le signe faharoa hoe débordé ianareo misy panique eo dia ny prime ministre sy ny ministre ao tsy mifankahazo misy fanoeran-kevitra misy famaliana misy ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny conseil de gouvernement ny eno hoe tsy nisy satria nisy antony nisy fikorotanana ao anatiny eo tsy navela mandeha indray ny prime ministre dia zao eno amin'ny olona tena farany akaiky ny prime ministre dia hoe nametra-pialana ho hitantsika eo zay famarina an'izay na fandosoana an'izay satria rehefa mametraka démission tsy maintsy mila ny fankatoavany filoham-pirenena dia ho hitantsika eo zany fa ny zavatra ny signe ny itsikitsika tsy mandihy foana ary ny vitsy mikotra ny rery fa signe de faiblesse zany ary oka mieka rehefa misy zavatra mitranga ohatra zao fitsangatsanganana nataon'ny miara-manonja dia voronareo ridicule be le fivoriana ataonareo any amin'ny QG anareo
de maikatra plateau nareo dia manao an'izao fihetsiketsena rehetrarehetra zao fa mahavariana fotsiny ohatra mba nanana artista ihany ingenareo ao anatin'ireny olom-boafidinareo reny tsy hity reny na dia hatramin'ny atsika amin'ny teny zao ary tsisy mahasamitsangana matahotra an'lay fanina ny isereo tourné contre anazy aloha gérer carrière koa tsy fantatra rapitsona ravakapitso raha mbola député na tsy député tsony tsy fantatra rapitso ravakapitso raha mbola ministra ihany tsy fantatra rapitso ravakapitso eo avoaka nyty raharaha ty fa normal be mihitsy ny réaction anareo azonay mi-comprendre zay tao miara-manonja raha ohatra ka mipaniky nareo satria na zay ara efa tohana-potsiny le olona ato ary araky ny tenena hoe tsy anarivony ty zavatra ty fa amanaliny dia zay no zavatra tiana ho tenena eto tandremo tsara ary ho an'ny mpitandro filaminana rehetra satria efa manao intimidation eny faravohitra indray nareo amin'izao fotoana zao asa ina ny ambesanareo mibozy ny tambo ina no andrasanareo ina ny atahoranareo fa ny mpitandro filaminana koa dia misy nomena baiko ihany koa any amin'ny gendarmerie ihany manakana ny lalana eny alaka misy eny nanisy an'ireny barage vy reny na sina ersa reny dia rehefa nantanina le mpitandro filaminana kely le gendarme kely dia hoe nahazo baiko izahay anakanana an'ireo miara-manonjareo sao dia amonjy an'io fitsangajangana io ole retsy tsy misy lalàna mihitsy eto no miteny fa tsy mahazo mivezivezy ny vahoaka malagasy tsy misy état d'urgence sanitaire eto fa ny constitution mamela ny malagasy rehetra ivoaka sy miditra amin'ny toerana misy azy any malagasy ny tany amin'ny malagasy Madagasikara naiza eto Madagasikara afaka mivezivezy izy ka aza manao an'izany ianareo fa zay le teneniko hoe pitikafo ataonareo io aza terena ivilalana le olona monjy amin'ny fitsangatsanganana averiko tsara ho any Andriamatoa préfet efa somary ny lefaka taoriana ny teninay omaly dia hoe avela indray mitsangatsangana ny olona satria mafy be le teto hoe tsy nisy fitsangatsanganana eto ka mila autorisation any amin'ny préfecture na any amin'ny chef district fa niova indray le izy hoe tsy mahazo manao kabary politika kabary politika zavatra mpanohitra nge ty miteny ty sa ho tapenam-bava hovainay scotch indray le vava io fa tsy misy manao cache-bouche fa atao inona ny antoko mpanohitra atao ijery fotsiny dia bolongany vomanga vato oka tsika tsy fanao an'izany monsieur le préfet tena oka zahay efa niteny izahay omaly fa hoe la coupe est pleine ka aza terena anao zavatra tsy tiany atao zay zao aza vily lalana ny olonay fa efa manana ny lalana andehana mialo magro makany Amerika Sina ny fiverenana koa dia avany Amerika Sina mandeha mody any amin'ny trano misy anazy daholy ka aza vily lalana izahay rapitso aza terena ivily lalana ny olonay na ny bus zay mitondra an'ireo makeny amin'ny magro tsy maintsy andeha bus re olona reo atandremo le fanomezanareo consigne ny ao miatete indrindrandrindra hoe tsy miasa ianareo tsy mahazo mandeha makarinareo tsy mahazo manao spécial tsy mahazo manao ninninona ataonareo na andianany tongotra rio tongany fa zay ny tenena hoe aza vily lalana izy mandeha so zavatra fa no mipotraka zay no menatsiny ny vahoaka ange tsy voafetsony rehefa zavatra ohatra zao hoe tinge mouvement de foule ty ary gestion de foule zany fantatrareo tsara zany matoy izahay maka amin'ny précaution amin'ny fandaminana rehetrarehetra dia ajao ny fandaminanay tsy ianareo ny mandamina an'io fa izahay ny mandamina an'io mitandro filaminana no ataonareo dia isoranareo amin'izay mahafinaritra anay ny tenin'ny commandant ny gendarmerie izay mametraka ny toerana misy n'izany gendarmerie zany fa averinay eto raha ny baiko avy any amin'ny saigy efa misotro ronono io saigy efa rapitso rafakapitso io efa tsy ho saigy tsony io no taterahan'le olona any amin'ny hafa zay tsy manaraka zay baiko ny commandant gendarmerie asakasaka reo zany fa averiko eto ny teniko iaho hoe tsy manana ny exclusivité any gendarmerie ianareo tsy manana ny exclusivité any mpitandro filaminany ianareo matoa misy consigne hoe consigne daholo mpitandro filaminana rehetra ao raha zay ka iverenako ihany le hoe efa débordé ianareo rehetrarehetra ao zay koa débordé fa nitoerana tsy misy atsika samihafa daholo fa ny zavatra tiana tenena dia hoe rehefa débordé ianareo hita ihany le izy mivoaka ty ivelany aty ihany le izy fa izay kosa eto amin'ny ty miara-manonja ty dia tsy amela fotsiny zavatra mandalo ina le zavatra mandalo
ny fahasarana vahoaka efa nitapitapitra ny tanisan'izay daholo fa ho an'ny vahoaka rehetrarehetra tsika mihinam-bary manomboka izao tsika dia tadio tsara isaky mandrotsabary mandrotsabary raika apoka dia tadio tsara fa nity fitondrany ty no mampijaly ny vahoaka indrindra zany vary zany isaky mandrotsaka vary raika apoka dia tadio tsara fa le kapoka io kapoka mangidy ampitondray fitondrana ankehitriny atsika io kapoka hitondrana ny marary ka tadio tsara zay io kapoka isaky mandrotsabary tsika tadio tsara hoe mbola tsy nisy vidim-bary lafo ohatr' zao teto amin'ity firenena ty raha tsy tamin'ity fitondrany ty fa mpanantenana ny natao io araha moa mbola nyteneny conseil des ministres tamin'ny herinandro iny hoe izy vary tonga dia hozaraina dia latsinainy larobira zomano milahatra vary dia omena 5 kilao isan-kerinandro be dia be ny fitarainana sy message azinay eto le 5 kilao a rehefa nahena 3 kilao dia mbola firy kapoka isan'olona indray zany le zavatra omena zay mba le anjaran'le olona mba eritreretiny hoe mba moramora fa rehefa tena nyzoina le izy dia fandrebrebena ny saitsika rehetrarehetra le izy tena hoe fanetsenana ny inona moa zany ny zavatra tsy mety zay atao efa tsy hitanareo tsony ny atao a dia zao indray dia lasa misy mampanao t-shirt indray ihany dia asiana soratra hoe asa sosialy vonaiky ireny zavatra reny a ahitan'ny olona anareo fa olona tena efa dala efa ao anatin'ny mamay be ohatra zao dia zany ny mba solution hitanareo tsy mahina ny mahita vahaolana mihitsy maharitra tsy mahita nininona zavatra atao fa ridicule mihitsy ny ataonareo asa aloha na cerveau na cervi na cerveau inona tsy fantatra tsony manao an'ireny fa mahavariana mihitsy ka le débordement atao hitatsika ty le nareo débordé ty mbola manampitrotraka ny golden gate mivoaka foana ny marina efa nytenena eto tamin'ny herinandro nitondra miprofy izahay tonga any amin'ny France 24 izy io tonga any amin'ny RFI izy io dia mampalahelo fa renindray no atao lasa enjehan'le mpanao tambabe dia tsy mba menatra ve nareo tsy manana sujet hafa ve nareo mba ambonimbony e tsy mba manana argumentation na argument mba tsaratsara dia alainy olona baraka ao anatin'ireny tambajotra serasera reny efa mitodika ty daholo maso zao tontolo zao fa na le journaliste Igaël Borgiara moa ny journaliste ny France 24 dia nalainy baraka mihitsy ny saiky hoe ie niantso ana mihitsy ozy izy ny saiky nanontany le document anankisivy ny resahanay tao anatin'ny France 24 fa izy ihany no any mba niantso ary nitady an'le reçu zay naseho tao anatin'ny France 24 iny hoe iza nanao sonian'io sy nitady le gendarme kely le pirina kely ny samborina dia surtsika fa ho alefa any tsy hafa koa iny zaza kely iny zaza mbola voatanora kely mbola manana ny avenir reny le bouc émissaire tsy reny no ilaitsika fa le trondro be ny dadiavin'ny vahoaka malagasy ny dadiaviny any Afrika Atsimo trondro be ny dadaviny le gros bonnet tsy reny pirina kely reny dia io vaky barara omaly moa zany ny tenako efa namoaka n'le sary ho iaho hoe ho avoakatsika amin'iny herinandro io satria androany dia fotoana tena anomanana fitsanganana ara-pitso fa le séquence rehetra tamin'ny vidéo nivoaka tao amin'ny vato sy tany Tuileries ny navoakanay omaly iny nahitana tsara fa nisy vidéo ny enregistré ny départ an'iny avion iny nisy vidéo nahitana ny PAF nahitana ny mpiasa ny ONPAF police des frontières nahitana ny olona tao amin'ny douane nahitana ny gendarmerie nahitana ny personnel en santé nahitana ny mpikirakira ny amarante zay nikirakira ny entana zay ny voany volamena io mazava be fa volamena mivoaka teto Antananarivo io tsy nentina taiza tsy nampidirina taiza taiza io fa volamena malagasy trafiquant malagasy gros bonnet fantatry ny ao andapy zany e fa za rebrebena am'le gendarme de première classe kely ery indray ny olona rebrebena amin'ny zavatra hafa fa mivoaka izy io nandainga teto ny DG any douane fa milaza va hoe maty ny caméra satria hoe zay ny tatitra azony mandainga ny DG any STA zay nilaza fa maty ny caméra any STA dia hoe tsy hita mihitsy ny séquence ny enregistrement fa nidiran'ny pirate ny enregistrement ny caméra any STA dia lasa nampandrosina natao evasanina koa i Gilbert Bigny
dia ozy izay hoe marina fa tera tamin'ny frantsay iny fa ataovy oatra nanaovanareo Claudine Razafy mamonjy le tany a Maurice napodiana teto le olona mahalala ny marina iny ary impliqué ao anatiny sy ny olona rehetra miara-miasa aminazy ny any an-dapa le sahanay foana fa ianareo dia tafiditra ao anatiny io fa tsy eto ny rebrebena inona na maika ny seg ny teny hoe vol clandestin io zao izy io hita daholo vol régulier vol tena ara-dalàna ary ny asa daholo ny olona rehetrarehetra teny hivato au courant io ary nanao ny asany daholo ny rehetra fa raha vol clandestin io tonga dia niainga dia tsy hita nitofirin'ny olona tany nandalo tany espace aérien Mozambique tany iny avion iny tsy tafody teto nasanatry ny vava ary ny olona tao anatiny maty niaraka tany tsisy avion mitsofotsofoka any amin'ny espace aérien ny olona zany raha vol clandestin ny alay teto Madagasikara ka zany zavatra zany no tenena hoe tratra ihany marina anareo zany ozy izy ny misy teny moany zao hoe koba ozy izy ry zalahy varotra koba traingo ozy izy ny tanora fa ny anay miteny hoe tratra tsy misy profo mihoatra an'izay fa le fiezahana manasarina an'le marina io ny tena mahavariana raha tena tsy tafiditra ianareo dia nanampy ny fitsarana any Afrika Atsimo andetika an'ireo olona any Afrika Atsimo le trafiquant d'or reo fa tsy nandefa avocat angataka liberté sous caution an'ireo olona reo raha ohatra ka tena tafiditra ianareo tonga dia le olona le cerveau n'io trafic d'or io no samborina satria mbola misy eto Madagasikara reo fa maninona ny tsy masa satria ao anatiny daholo zany ny olona miaraka mihinana miarakomany ka zany zavatra rehetrarehetra zany ny tiana tenenina farany alohan'ny ielako eto satria mbola maro ny andrainjareto lava be ty fandarantsika eto andrano ty ny avany amin'ny faritra rehetra zay tonga anatsika ny fitsangatsanganana solitenany RMDM rehetra any amin'ny faritra rehetrarehetra tonga eto solitenana député Tstim miaraka aminay eto androany hoenitsika eto zany fa instruction ho an'ny fitsangatsanganana so adino iangavinitsika rehetra zay andeha fitsangatsanganana tsy hitondra zavatra misy alcool tsy sotrosotro zavatra misy alcool itsika rehetra indrindrandrindra moa zavatra le mifokafoka zavatra tsy mety reny ny faharoa aza tsy azotsika atao ny mitondra zavatra vita amin'ny verre tavoangy en verre na vera mora vaky na tavoangy mora vaky na vilia mora vaky aza mitondra nyreny tsika rehetrarehetra fa hitsangatsangana le tsika fa zavatra plastika daholo entina aza diny mitondra boîte tavoangy plastika sytsika olympico satria efa feno olympico rehefa tonga any toerana fa tsy manangana atsika koa zany hitondra jus sy rano zay sahaza atsika rehetra aza dino tsara aza dino indrindrandrindra tsy misy mahazo mitondra zava-maranitra antsy zavatra maranitra rehetra ho an'ny sécurité tsika rehetra zany ho antsika rehetra zany ho ariverintsika eto tsara ny akanjo zay anaovana dia akanjo maivana ka akanjo coton aza manao akanjo mat fa akanjo clair raha misy dia akanjo menamena ataolo akanjo ambony menamena na akanjo menamena raha manana polo moa tsika dia voanaiky mahafinaritra zany mitondra kaskety sy satroka tsika rehetrarehetra dia rapitsitsika amin'ny sabotsy mifankahita eo amin'ny magron départ ary fodiana koa dia ohatra ny fandehanantsika fiangatsika ny fodiana misy koa kara ireo kara mitondra atsika ireo sy ny transport commun rehetrarehetra zay mitondra atsika makany ireo ihany mitondra atsika mody dia miverina eo magro tsy misy hoe mivily lalana any amin'ny toerakafa fa raha tsy ohatra nga hoe misy zavatra hafa ataonareo indray zay ry mpitandro filaminana sy ny fitondram-panjakana dia mialatsiny zay fa tsy zay ny manova ny itinéraire monsieur le préfet tena mialatsiny zahay averiko eto ny fandaminana zay elingelelina dia aza kortanina ny olona rehetra avy amin'ny faritra rehetrarehetra sy mifaritany zay tonga aty aza vily lalana ny olona fa so sanatria misy zavatra mitrangany dia zay no atao manao ny zavatra tsy mety any fa ny olona rehefa mandeha ho folona io tadidio tsara fa manisa andro tsika raha vao zay manisa ny andro iainantsika dia aza dinontsika ny baditra tsika ho an'ny rehetrarehetra zay efa manana ny vahaolana efa mitady ny vahaolana rehetrarehetra tsika ahafahany rehetra manana ny baditra io fa ny zavatra afatra farany fotsiny dia zao
misaotra antsika rehetra amin'ny faharetana, misaotra antsika rehetra amin'ny fahasairanana kely, fa tsika te hanana ny soa. Dia zay no zavatra tenenina amintsika, rehefa manana ny soa tsika rehetrarehetra dia miara-mientana, miara-manonja, ary ny onja ataontsika anankiray io fa tsy miparitaka io, anankiray io, onja be anankiray io. Efa tonga eto ny namana avy any Parafaravola, député Rabekijana, dia aleo indray izy aloha ny hanohy an'ity resaka ity. Misaotra betsaka honorable député maître Yantra. Voalohany dia kokoa an'ny mijery ny miara-manonja sy mihaino ny miara-manonja rehetra, ary faharoa mbola mamerina fiarabana ihany ho an'ny ekipa rehetra sy ny vahoaka any amin'ny faritra loatra mangoro, indrindrandrindra any amin'ny distrika na Parafaravola, kokoa daholo tsika jiaby. J-1 ny amin'ny fandaharana ho an'ny fitsangatsanganana rapitso, ezaka lehibe ho an'ny mpikarakara rehetra io fikarakarana n'io fitsangatsanganana rapitso io. Marika zany fa misy ny firaisan-kina ao anatin'ny miara-manonja rehetra, ka dia isaorana antsika tompon'andraikitra rehetra tamin'ny fikarakarana an'io fitsangatsanganana rapitso io, ary manainga ny namana rehetra zay tonga mba tsisy ataotaotra, tsisy salasala, ary tsisy anana fiahahina, fa dia ho avy sika hitsangatsangana ifampiarahaba tratry ny taona. Ho amin'ny mpikatroka izay hitsangatsangana avy any amin'ny distrikena Parafaravola sy ny avy any faritra loatra, dia ho an'ny tsy manana batsy, satria mbola misy izy ireny ny any an-dalana, dia rapitso amin'ny enina maraina ny tena koa dia efa tonga eto amin'ny MBS, ka dia manatona ty zany amin'ny enina maraina fa dia efa eto zany ny tena koa izara batsy ho anareo, satria ianareo mbola avy any an-dalana daholo, ka dia mirary anareo ho tonga soa ifanatry tava somatsara hiatrika ny fitsangatsanganana miara-manonja. Faharoa dia kasika ny kana loatra mangoro manokana, nisy ny zavatra nitranga tamin'ny tondradrano tamin'ny heritaona, zany hoe zavatra ny eritreretra fitondram-panjakana dia vita ny manainga zipo, nefa amin'izao fotoana zao dia mbola misy manainga zipo faharoa indray dia ny eo ampasy kely zany, ka dia afaka miomana sady ianareo fa misy manainga zipo faharoa, fa dia angatanany ao anaty fitondram-panjakana mba jery akaiky an'io manainga zipo faharoa io, fa mijaly ny vahoakana Parafaravola sy ny any amin'ny RN44 rehetra iny. Faharoa dia mikasika ny barage mbola napetraka omaly any. Monsieur le ministre, vocation agricole ny any amin'ny faritra loatra mangoro, raha amin'izao fotoana ny haintany zao tokony nakany ianao, ministre ny agriculture, ministre ny environnement, ampahatrahanareo ny vahoaka any amin'ny faritra loatra mangoro, any amin'ny faritra loatra. Maninona raha mba manao terrain ihany nareo mijery ihany fa tsy variana ty Antananarivo aty? Mivoaka bary any eo amin'ny 60% ny vita amin'izao fotoana zao, ary misy ary commune anankiray Ambovory zay any amin'ny distrikena Parafaravola dia 0%. Tsy jerenareo anatin'ny fitondram-panjakana mihitsy ireo commune sy ireo toerana tsy mamoaka bary reo. Ny infrastructure ny amin'ny barage rehetrarehetra efa imbetsaka ny tenako miteny, jereo i barage ny Samaloto, jereo ny barage nano aisy accident eo. Tom séance plein-air efa nyteny an'izany ny tenako, monsieur le ministre. Hatramin'izao tsy misy fijerena ary tsy misy fanamboarana mihitsy io barage io. Ny mety aminao dia mametra-pialana araky ny teniko maro, satria raha ny analyse
dia moins ny résultat azonao ka dia fantatra dia mahaiza mametra-pialana fa izay ny zavatra tokony ho atao zay raha ny bilan atao tany amin'ny faritra loatra mikasika ny vokabary sy ny namany dia mivoaka negatif araky ny teny komaly ka dia izay mba teny atao fa dia mametra fialana izay fahendrena fa raha mbola eo koa tsisy vokabary vanary menimenina daholo ny piasan'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono any fa tsy misy zavatra mandeha araky ny tokony ho izy mitaraina n'olona am'le rybride zay omenareo 330 sy roalina ny kilao nefa io raha hektara araky ny teny araky ny voalaza dia any amin'ny 9 sy eninetsy 9 sy eninalina sy eninetsy tsy maintsy mbola averina ihany io aizany ahafanin'olona mamerina an'io io rybride io fahatelo dia ho any ty fitondram-panjakana ity raha ny zava-misy analizy any amin'ny tany mandroso sy araky ny zava-misy raha ny tiana ateza ny fitondram-panjakana dia hoe alao mahantra ny vahoaka ampiatrainareo le vahoaka zany angamba ny eritreritrareo hoe ampiatraina misy ty vahoaka ty dia ahatra ny fitondrana ianareo odo e tsy possible mihitsy raha zao situation zao no ahafanareo mbola mitazona ny fitondrana io so mako nareo mieritreritra hoe ampiatraina ny vahoaka dia mbola hifiderinareo ny fitondrana azonareo dia fitondrana felo alatra fitondrana azo tsy tamin'ny mangarahara ary fitondrana azo tsy tamin'ny fahamarinana efa manomboka izy io ka dia ny zavatra tenenina me mahantra ny vahoaka me sahirana ny vahoaka ary vahoaka mafantatra ny zavatra tokony atao sola tonga tamin'ny andron'ny président era jonary mampianina 3% sy 8% ny vato azo ka tsy ka araky ny tenina ihany apetrao ny anana angivy atoko fa tena tsy mety mihitsy zao zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao ary solombavambahoaka ny Madagasikara ny tenako matoa amin'ny tenen'izay fantatro ny zavatra misy amin'ny eto Madagasikara ary eo amin'ny anteny meram-pirenenao mbola mitandrina mbola miteny manokana ho antsika solombavambahoaka rehefa misy ny session extraordinaire amin'ny séance plenaire ok mamono aflava ity aza atao intsony misaotra ny fitondram-panjakana isanandro anjakatsika solombavambahoaka no manara-maso ny asan'ny fitondram-panjakana mijery akaiky ary miteny andreo ministre membre ny gouvernement ireo zay sy any angamba ny teny ataoko fa dia mamerina ny fisaorana ho an'ny mpikirakira anty ainao manjery tya ary mirary fafinaretana ho atsika andeha-rapitso sotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy ia ankasitrana moa ny solombavambahoaka ny Madagasikara vao fito amparafaraka volana nampafantatra atsika an'izay zava-misy zay arabaina koa isika mpanaraka tsy tapaka ny radio miara-manonjana ny eto an-toerana na ny any ivelany raha ny lazana n'izao fitondram-panjakana zao monsieur le député fa tapitra angamba le de grâce efa tena maty ny vahoaka ary mijaly ny vahoaka zany azo lezana azy resaka vary ianao teo lasady nisa tokantrano mihitsy nge rehefa mba mihoatra ny fatrany kapoka satria nona le zanaka ka raha vao mahita ny vilia mitafotafo ny ray aman-dreny dia tezitra ny hoe sao dia nampitombolany kapoka ka tsisy hohanina manaraka intsony taloha fantatsika tsara fomba malagasy ary malagasy dia mivelona amin'ny vary ray kapoka isan'olona no andrahoana so misy sery vao miteny any aka tamin'izany mbola vitsy ny olona mety mariny zany fa andraikitry ny fanjakana no miany sosialy ny vahoaka miany fiainan'ny vahoaka fa ny mampime amin'izy ity dia zao ny fahaseranana amin'izao dia mbola maka repère na manilika mihitsy aza manilika andraikitra amin'ny fitondrana teo aloha izao fitondrana tsy mahomby izao ialana tsiny tsy mitady vaholany anareo tsy manana
politika matipaika amin'izany sosialim-baoaka zany hita taratra zany amin'ny fampienanareo ny mpiamivantana ny vondrom-baoaka itsinjara-pahefana dia ny ao amin'ny CNA zany dia lazainareo fa ny teo aloha no budget ivory fa iza moa zao no teny budget ivory ny fitantanana ny covid amin'ny fitantanana ny fanampiana zay miseho teto izay tsy misy mipaka na ikely aza ny fotony fa dia manjavozavo mampiteny moana eny fa na hatramin'ny FFKM azy hatramin'ny ray aman-dreny ara-panahy zany dia efa mikaikaiky any hoe ataovy mazava ny fitantanana ny sosialim-bahoaka satria dia ireo ny mpiandrondry nisika vahoaka malagasy zany no ondry tantanandreo ray aman-dreny am-panahy reo efa miteny hatramin'ny fivondronany be ny eveka izany hoe fa tena tsy takatra ny saina eritreretina tsoka ny zava-misy satria diso manam-pahaizana loatra ilay fitondram-panjakana mba nijery dictionnaire zay ny dikan'izany hoe fitsangatsanganana zany izay izy malaza azy amin'ny teny malagasy dia ny dictionnaire frantsay miteny hoe excursion na promenade fa ny manam-pahaizana miteny hoe fanakorontanana ny dikan'izany fitsangatsanganana zany rizim-brala fanakorontanana hoy zany amin'ny zareo manam-pahaizana ny atao hoe fitsangatsanganana zay zany ny voambolana malaza azy ka mialatsiny tena marina mihitsy ny filazan'ny izay nandray fitenena teo alohany hoe aza taritina ho any amin'ny tsy eritreretiny ilay vahoaka izay efa likiliky ny adi-piainana andavanandro likiliky mpiainana mihitsy satria lasa olana ao anatin'ny fiarahamonina ny tsy fisina rano ny tsy fandehanany jiro ny tsy fandehanany ny fiainana andavanandro satria tena mivoana tanteraka amin'ny tokony ho izy mihitsy noho ninona noho nle ianareo misy ozy arety mandripaka erin'izao tontolo izao lazainareo fa tsy mafy noho ny pesta sy ny choléra fa ilay impactany amin'ny vahoaka malagasy valala tsy mandady aviny satria ianareo milalao amin'ny million de dollars le vahoaka mizaka antserina eny noho izay impactany fizositimenareo ny fanaovanareo tsinitsinan'izay le hoe valanaretina mandripaka izay dia ny vahoaka ihany no mibaby ny tserina eny ka mialatsiny efa tonga saina ny vahoaka malagasy raha ohatra ka lazainareo fa mandainga amin'ny miara-manontsy inona no anarandreo vahoaka analikisy tsy tambo isaina hatramin'izao filaharam-be ny eto amin'ny MBS manoratra anarany ho amin'ny fitsangatsanganana mampatahotra anareo io fa tsy amin'ny zavatra hafa ka somary vaka ihany moa ny tena amin'ilay fipetra raisina amin'ny fandranitana amin'ny aino manjery isan-karazany nisy olombavamboaka ato miara-manontsy lazainareo fa miopefy rehefa mitena amin'ny aina manjery dia averiny hoe andao verina any ambala fa ianareo manao fandaranareo mampiakatra sénateur avagatsy membre na institution koa nga zany fa rehefa anareo no miteny dia voromanga fa rehefa ny aty no miteny dia vorondolo samotsarain'ny tantara eto elana tsy indrindra tsy sanatry ny vava fanozonany zany fa kosa fampahafantarana ny zava-misy ary izay raha teo koa miaina ao anatin'le zava-misy fa tsy miaina amina nofinofy ny fahasarany am-baoaka efa tena avo be ohatran'izao efa any etapon-doha ohatran'izao mbola ampanofisina zavatra hafa any ary ampitahorana isan'andro san'andro ny mpitarika amin'ny miara-manonja dia mialamiala tsiny fa tsy emitra ary tsy emitra naroaviana satria fantany fa ny vahoaka malagasy era Madagasikara dia efa miaino azy amin'izao fotoan'izao ary efa ao an-damosiny daholo efa eto moa ny namana ministra Andrenjato ihany koa ny namana Guy Maxime omenanareo mihala ny fitenena satria efa dia mandroso ny fotoana mbola ao koa namana avy any amin'ny faritra izay tonga marobe ndray fitenenena tondroany anareo fitenenena doboko manatitra ny arahaba ny zava-misy amin'izao ora itenenantsika izao dia tahako izao ny toetra raha vaky-bao tao anatin'ny conseil de gouvernement ny premier ministre lehiben'ny gouvernementa noho ny adina tsanga nataony ministre ny serasera ary izany ministre ny serasera zany raha ohatra ka nahavaky-bao ny premier ministre lehiben'ny gouvernementa dia tokony ho izy zany no premier ministre lehiben'ny gouvernementa ao anatina adina tsanga raha tsy manendry an'io ministre io premier ministre ny président république dia azo lazaina fa tsy misy intsony ny gouvernementa Andriamatoa Tsay Christian tsy misy mpitantana amin'ny firenena amintsika amin'ny teny izao lasa en la réunion ny premier ministre ny numéro 2 du gouvernement
ny generaly ministry ny fiarovana dia nanao fialailany nandeha nanatrika ny fampisehoana aratafika any Inde. Io no numéro 2 du gouvernement, zany hoe io no tokony ho premier ministre misolo toerana an'Andriamatoa Tsay Christian. Ary efa mahafantatra angamba rangaha io ny toe-javatra misy dia alohany ny alailany. Ny ministra fahatelo numéro 3 du gouvernement dia fantaritsika fa ministra tafiditra ao anatina adina tsanga satria natolotry ny ministra ny serasera ny ministra ny fitsarana. Ary sarotra ho azy na ny andamina fotsiny aza ny korotana atao anatin'ilay gouvernementa ka nampitony ny atao hoe fianakaviamben'ny gouvernementa malagasy ary nikatsaka ny solidarité gouvernementale. Ny numéro 4 ao anatin'ny gouvernement dia tafiditra ao anatin'ny rara Golden Gate ary sahirana tanteraka zany ny gouvernementa malagasy amin'izao fotoana izao raha tsy hoe efa tsy misy intsony ny fitantanana ara-panjakana eto Madagasikara ary ny ministry ny angovo dia tsy zakany sainy ny crise eo amin'ny fitantanana ny Jirama dia namotoka ny antranony izy efa ho andro maromaro izao. Ny dikan'izay zany dia tsy misy intsony ny gouvernementa eto Madagasikara ary efa tsy misy ny gouvernementa dia miangavy ny président république mba anafoana ny fanendrena ireo gouvernementa ireo satria izay no cas de force majeure any azo ekena androana ny premier ministre ary everika fa zoany zany ao anatin'ny lalam-panorenana dia mba tsy mitamatama ohatr'izao no fomba hitantanana ny vahoaka malagasy. Tsy misy pia intsony ny gouvernementa malagasy amintsika amin'ny teny izao noho izany zoatsika ty amin'ny fanoerana no miangavy amin'Andriamatoa président république anafoana ity gouvernementa ity. Zany hoe mbola misy zany ny fifanajana eo amin'ny fanoerana sy ny fitondrana amin'izao tsika amin'ny teny izao. Fa manomboka raha ampitso rehefa tonga ny démocratie directe dia ho sahirana Andriamatoa président république satria misy ordre misy contre-ordre ny zavatra miseho eto Madagasikara. Milaza zany zao no feo eny fa andehanao conférence de presse raha hariva ny secrétaire am-panjakana miadidin'ny gendarmerie. Ny secrétaire am-panjakana miadidin'ny gendarmerie tompoka dia olona efa tokony hisotro ronono. Zany hoe raha ny marina dia tokony tsy handray baiko amin'Andriamatoa Richard Ravaly manana intsony ny fianakaviamben'ny gendarmerie nationale. Zany hoe tena efa tsy misy mpitandro ny filaminana intsony eto Madagasikara ary tadidio fa ny fitsinjarana ny fitandrona ny filaminana eto Madagasikara dia ifampizaran'ny police nationale sy ny gendarmerie nationale. Ny gendarmerie nationale dia mifehy ny akapoben'ny fiainan'ny firenena amin'ny akapobeny fa ny police nationale dia any amin'ny renivohitra ny tena sahaniny. Ny dikan'izay dia efa goragora ny fomba andrindrana ny maintien de l'ordre eto Madagasikara. Noho izany tsy ny préfet de police intsony no afaka hanome baiko io satria tsy misy manome baiko izy. Raha izay fitantarana azy zay tsy misy olona ambony ny afaka manome baiko azy intsony. Raha tsy hoe ny président ny république avy hatrany zany no manome baiko ny préfet de police dia no afaka manetsika ny fitandrona ny filaminana eto Antananarivo renivohitra zany dia ny préfet de police. Komatoa zany misy ny andihana police andihana fitandrona ny filaminana eny faravohatra dia Andriamatoa lehibe ny police eto Antananarivo renivohitra amin'ny préfet de police eto Antananarivo renivohitra zany no manome baiko an'ireo olona eny faravohatra ireo. Zany hoe tena hafa mihitsy zany ny lazain'ny vava ary hafa ny tanterahan'ny fanatanterahana. Iza ny mameny contre-ordre satria
izay efa notanysan zay zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andriamatoa Risarara Valmanana tsy afaka mihetsika raha tsy eo ny ministre ny défense. Manana taratasy officiel ve Andriamatoa Risarara Valmanana milaza fa izy no intérim ilay ministre ny défense tsy eo. Raha tsy misy zany zay taratasy zay dia elana tsiny fa tsy misy dikany avokoa zay baiko io apetraka Andriamatoa Risarara Valmanana. Ary rehefa tsy afaka manome baiko avy hatrany ny président ny république ny préfet de police eto Antananarivo dia elana tsiny ihany koa fa dia tsy misy dikany ihany koa ny baiko ataon'Andriamatoa préfet de police. Izay fikorontanana eo amin'ny administration tarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina zay no manapirofo fa zara ary izy nahatody roa taona satria izay foana ny zava-nisy teto Madagasikara hatramin'izay. Ary raha mbola mitoy ireo dia isy ady hatrano eto Madagasikara eto, raha mbola io administration an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina io no mbola hojerentsika inotsika ary ankatoavitsika dia hiteraka ady hatrano eto Madagasikara izany toe-javatra rehetra zany. Ary fantatritsika fa raha misy ny fandraisana andraikitra nataon'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny, raha misy ny fitsinjarana ny fahefana rehetra lamina araka ny tokony ho izy teto Madagasikara dia tsy misy izao zava-misy rehetra zao. Fantatritsika fa amin'ny amena mihitsy no amoahana ny hoe atao ihany ny autoroute makany Toamasina. Anaovana azafady tompoko fa ny autorité any Toamasina dia ranomarina tokony ampidirina ao amin'ny lalàna ny fitantanam-bola. Fa saingy izao dia namoaka ny fitondram-panjakana hoe tsy misy idirantsika mihitsy io, tsy misy volantsika mihitsy io fa ilay olona natatera-draharaha no hitondra ny vola. Dia miverina ihany lay fomba firesaka tamin'ny fanamboarana ny kianja Mahamasina hoe tsika tena nahay tsika niady hevitra tsika etsetretsetritsika fa ny vola nanaovan'ny Paul Kagame an'ilay kianja manara-penitra ao Kigali dia 250 millions de dollars fa ny tsika vitatsika 77 millions de dollars. Ny feo eno anefa amin'izao fotoana izao dia nomena ny sinoa avokoa ny fitrandrahana volamena antsokosoko eto Madagasikara. Ahoana zany ny fipetraka zany raha zany dia alaim-panahy ihany zay après an'izay amin'ilay autoroute hoe tsy misy vola fa dia trandrao ny arenan'ny firenena. Mahatsiaro zay na nanaovana niny lalam-pirenena faharoa iny tamin'izany fotoana zany ny arahana tamin'ny sinoa mbola mahantra tamin'izany satria reny camion jifan reny nanatanterahana an'io lalam-pirenena faharoa io tamin'izany tany amin'ny taona 20 tany zany. Dia tao anatin'izany fanamboarana ny lalana zany reny camion reny dia barika zao mihitsy ny carrosserieny, barika tsy misy mastika tsy misy ininina fa dia lokona fotsiny reny netony sinoa teto. Tao anatin'ny 12 taona vao vitan'ny sinoa ny lalam-pirenena faharoa 300 km. Inona zany nataony tao? Ianao mitamatamako rehefa tafaveriny indray ny amiral Dider Ratsiraka dia inona indray nomeny gadou indray tsika nanamboatra ny lalana antsapanana hatrany Vatomandry. Dia fantatritsika fa vaky ny safira tao ampovoan'ny alatsinanana tao. Inona ihany ary zany ty isika eto Madagasikara ty manoloana ny fahafahana tena mitrandraka nyty Madagasikara ty. Dia eto mba alaim-panahy ilaza fa masina ny tanindrazana ary matony raharam-bolamena sy ny raharahana vatosoa lafo vidy ohatr'izao no miteraka krizy eto Madagasikara. Dia zay ny tenako vovelom-bolo manoloana ny hoaviny ty Madagasikara ty. Zao vao fantatry ny vahoaka malagasy fa ay ity fireneny ity dia firenena manan-karena tsy hita pesipesena satria raha ohatra ka amina metatra toratelo kilometatra toratelo kilometra cube vitsivitsy sisa ny tahirom-bolamena eto amin'izao tontolo zao dia anisany mba manana betsaka amin'izany ty Madagasikara ty. Ary hoeverina fa io no arena hain'ny malagasy indrindra no mitrandraka azy satria ny klasina ho paysannerie io. Tsy misy olona tsy mahay manivana volamena eto Madagasikara raha mbola tantsako.
ary fantatritsika fa raha any amin'ny fianorivobe any ianao, raha any atantrokomby any, ambotromby any ianao, raha ny firavahana any ianao, raha ny tsoromanidina mahaiva-tanàna, zany hoe ny aksa anankiray miala trany somamanina ka trany ambositra mamaky an'iny mahaiva-tanàna iny a, dia iny no atao hoe lalan'ny volamena eto Madagasikara. Dia zao tsika anao kapitandroka fotsiny hoe zay mahay mampandroso an'y Madagasikara io, hay no fampandrosonareo an'ity Madagasikara ity ve rahana akisikisiky, rahana fanodikodonana ny fananany firenena. Ary rehefa zany no mitranga dia izao sika taraiketo ao anatin'ny roa taoninareo tena misonenika mpitoerana fotsiny be aya, ary io ayanareo nge no anatratrarana anareo e, dia tratrinareo zao. Dia zao tsika vao andeha amerina hoe dia tena atao amin'izay ny fanangonana ny volamena mpomba ofisialy, efa fantatra fa tena taraiky tanteraka ny fanjakan'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina, ary tsy tafavoaka intsony satria tsy nisy nandrava akory le gouvernement dia rava ho azy. Ary rehefa tsy mbola ravan'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina anio any le gouvernement tanio dia ho sahirana izy manomboka rahampitso fa ny vahoaka ny hitaky an'izany. Ary anao randra mitarika io, anao oririka anambomanamboly io lany hatramin'ny finosany, raha mbola izao fijirijiriny ny fanjakana zao no atao zao, dia mbola anao raha matahorana indray nareo amin'ny hoe fandefasana miaramila be eny Faravohitra eny. Fa izy nareo reto olona nahafantatra ny tantaran'ny firenena avy anareo, olona mba niaina teto Madagasikara avy anareo. Marina fa vao vita ny raharahany 2009 dia tsy afaka nilatsaka fa tratran'ininy président Andrinirina Rajoelina dia lasa nitsoka tany a Frantsa tany. Ary rehefa nitsoka tany Frantsa izy dia tsy retsaika mihitsy raha tsy efa fantany fa ho avy ny fifidianana tamin'ny 2024. Ary ny fifehezan-tena ara-politika zay nananany dia fantatra fa tena efa niketrika ny ahafahana mandeha mandrombaka amin'ny fanjakana amin'ny fomba rehetra. Saingy zao moa ny vahoaka malagasy zany dia tsy mino raha tsy avy mandevina, ary mbiakoditra amin'izao fotoana zao ny fahoriana miompapana, mbiakoditra amin'izao fotoana zao ny fahaseranana maro isan-karazany ansoa ihany, fa nisy ny fanoherana tsy natahotra vavabasy, tsy natahotra fanagadrana, tsy natahotra fandrahonana ny joro nandritra n'izay roa taona izay. Ary tena nanao ny aintsy ho zavatra atao anatin'ny enim-bolana farany mba hahafahana tena manala ny vahoaka ao anatin'izao fahaseranana zao dia reo nareo vahoaka fa mamaly ny antso. Ary isika vahoaka dia aoka ho tony, aokitsika tsy ho ampiadinin'ny olona, aokitsika tsy ho taitaitra ny fanakorontanana maro isan-karazany, aokitsika tsy ho rahonan'ny olona ny vavabe fampitahorana, fa efa tsy hery intsony ireo vavabe ireo fa efa tahotra. Ary matahotra tanteraka ny fanjakana amintsika miteny zao, raha ny feo eny dia efa mangorona entana avokoa any anatin'ny ministera rehetra any amin'izao fotoana zao, efa manahiabe ny anjy asa zay hitranga eto Madagasikara eto, so dia tsy ho tafavoaka eto. Ary mino fa efa nahazo viza makany Frantsa avokoa reo akabeazan'ireo olona ao anatin'ny membre ny gouvernement reo. Dia Andriamatoa Andrinirina Rajoelina rery sisa no hitan'ny havany eo rehefa raikitra ny tsy fifankazahoana intsony ao anatin'ny gouvernement fa hifanebaka ireo. Tsy maintsy zay ny fandeha satria sarotra ny miaro tena amina gouvernement zay tsy misy solidarité intsony. Ahona ny fomba hibaikoinao ny olona rehetra tia amin'ny ambany fifehezana rehetra manoloana ny korotana ny etapiny any, tsy misy intsony ny fahafahan'io mifehny raha raha-mpanjakana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Noho izany dia mampitandrina isika ny olona mpamoaka vola rehetra fa famoam-bola tsy misy ohatr' zany
ny baiko io mandeha ao anatin'ny trésor public io amin'izao fotoana zao manahirana be ny fomba fampiasana ny volam-panjakana amintsika amin'ny teny zao samy manararoatra ny tantely hafadrakotra ny mpitondra fanjakana amin'izao tsika amin'ny teny zao dia okitsika rehetra samy ho mailo ny mpitondra fanjakana ambony rehetra nanakinana ny asa zay ho fampandrosoana ny fiainan'ny firenena dia okitsika homendrika izany andraikitra makadiry eo am-pelatanana zany fa ity fanjakana ity dia mora manilika kely zay olona ambany fifiaizany eo na mahatrarany indrihatra raha misy zavatra mitranga eto Madagasikara eto fireo dia ialamaina hitsitsitra fotsiny andeha hanofa roplanina manokana raha tsy manana roplanina manokana mihitsy ary zareo amin'izao fotoana zao dia andeha andositra ibata ny vatana izy andeha hiala eto amin'ity Madagasikara ity raha ohatra ka izao zavatra mitrango zao no jereny tsy misy azo azavaina ny fomba ny tantanana ny raha-panjakana hatreto tsy misy zavatra ho amarinina ny fomba ny tantanana ny raha-panjakana hatreto fa sikisiky risoriso alatra be vava antsokosoko zany ny fomba ny tantanana ny fiainan'ny firenena hatreto noho izany dia osahirantsika menakafy Maxime dia manatitra ny araba ho antsika rehetra manaraka ny fandarana ary kopakopatanana ho antsika rehetra araka ny voalaza ndreo rehetra nandray fitenenana teo alohako dia maro be tsy tambo isaina ianareo ny manaraka miaino na enenivo ny tokatrano tsirairay avy dia mamoaka bafla mihitsy ny akamarony na any amin'ny toeram-piasana na any amin'ny ministera ary dia re zao fa dia na misy aza ny ataontsika hoe fanerena ny amin'ny hoe tsy afaka miainonareo fa tsy maintsy manao ny asanareo dia midrikina mampiasa kasika ny maro miaino ny fandarana miara-manonja ary miara-manonja aminay tokoa amin'ity singaniko reto mpivady reto ankeo maraina zay ny tena mo sportif dia mikotrana maraina iny dia mifanenamika izy mivady efa nanao camouflage ihany efa mbola fatany hoe miara-manonja ozy dia miarabanareo mivady ia dia fantatro fa manaraka ny miara-manonja nareo amin'izao tsy fantatro koa le olona erika fa dia faly izy ireo ny amin'ny nitondrantsika nyty miara-manonja ity tao anatiny zay 3 herinandro zay 5 andro raha ny fitambarany voalazany zokobendrenjady teo fa dia tena vanim-potoana ao anatin'ny fikorotanana tanteraka ny fitondram-panjakana amin'izao isika miteny zao hovavah koa zay rehefa aveo fa sotomoko ny saitsika rehetra ny hoe tsy misy zavatra tongatonga ho azy raha izao zava-mitranga eto amin'ny fiainam-pirenetsika zao ankehitriny tsy misy zavatra mihitsy ka foriporonina fa matotonga zao vanim-potoana zao dia vanim-potoana tonga araky ny tokony ho izy satria dia miaino ny nahary miaino Andriamanitra ny fitaraina ny vahoaka 5 tapitrisa ny amin'ny fahasairanany ny amin'ny fomba hitantanana ny fireneny ny amin'ny fandrobana ny fireneny ny amin'ny kolokolo manjaka manery azy ary tsy ahafahany mitrotra ny amin'ny tsy fisihina azy ny amin'ny tsy fandripalemana eto amin'ny firenena dia miaino ny 5 tapitrisa Andriamanitra elan'ny toratorana ny fanjakana ka mahavovo masonangatra satria mihevitra atrany fa tsy misy sa hijoro eto amin'ity firenena ity manoloana an'izao zava-misy zao io dia toy ny afomololo kotrikotrika teo dia velona ihany tompoko lasy tompoko vavy tsy aro ny tantara-pirenena ny androany
mba hoetiko zaraina amintsika dia ninandraisan'ny tompokolahy colonel Ratsimandrava ny fanjakana tamin'ny 5 febroary 1770 vanim-potoana anankiray navely mpanantenana ny malagasy ny amin'ny hoe misy miaramila manamboninahitra nanana vina mpiaramonina mazava ny elana tao anatin'ny alokaloky ny colonisation dia nitondra vina mpiaramonina anankiray namelomaso na avelom-bolo ny vahoaka malagasy tamin'izany vanim-potoana zany. Fantatritsika fa ity colonel Ratsimandrava ity dia anisan'ny ambety teniny dia ny hoe tsy miambroy adidy ao mon général raha toka andray ny fahefana natolotry ny général raha manantsoa izy tamin'izany vanim-potoana zany. Inona ny tiako hisintomana ny saintsika rehetra dia ny hoe tsy misy zavatra tongatonga ho azy zany fa matotonga zao vanim-potoana zao ifoazan'ny malagasy dia ahora. So vanim-potoana resantsika zao dia tonga amin'ilay rehefa mijery basket nareo dia rehefa manomboka me manakaiky iny ny Jesy moa ambadika eo teknisianina anisany namana zay coach amina basket dia rehefa tonga amin'ilay vanim-potoana manakaiky iny ny fahatampegna ary manakaiky ny score dia zao ny antsoantsony pomba araroty fa mivoraka ozy zay no antsoantsony ny mpijery baolina ery vahoaka malagasy so zavatra mitrango zao matotsika miteny hoe mikorotana tanteraka ny fitantanana ny raha-mpanjakana ambony ambany ny gouvernement ambony ambany ny mpitondra ambony ambany ny olom-boafidy ao anatin'ny mpanohana ny fanjakana satria zay ndray efa niresantsika teto amin'ny herinandro lasa dia hoe paikady fomba fiasa dia ny mamono hafa amin'ny vanim-potoana sakotra toy izao dia ampitenenina avokoa io afaka miteny rehetra io ny amin'ny hoe arovo zao fanjakana zao fanjakana tsy azo arovana io fanjakana manao kitoto io ninino no resahanareo fanjakana manao taotao foana io satria tao anatin'ny roa taona tsy mazava amin'ny paikady afahany manala amin'ny malagasy ao anatin'ny fanitrana nanembotra amin'ny malagasy ao anatin'ny fanitrana azy nidingana nataony tsy mazava amin'ny paikady edire mikolokolo fa nanatevina ny valahany amin'ny détournement de fonds publics amin'ny détournement de biens publics zany namaiky azy tao anatin'izay roa taona zay ny zarazara ny mana no namaiky azy tao anatin'izay roa taona zay tsy tongatonga ho azy zao ary mahatonga miteny hoe araroty fa mivoraka ary voaka malagasy satria tsy rariny ary tsy mety zao raharaha hitantanana ny firenetsika teo. Golden Gate no resaka ary efa noetiny maître ianatra teo noetiko teto maly dia tonga indray lay général misotro ronono fa amory ny commande ny gendarmerie rariva dia zao ihany reny teny lainga molony laingy satria dia reny ny zava-misy tsaroantsika angamba ny raharaha Lionel Lièvre dia tany anaty Facebook no nisina video anankiray no noentina ho profo itenenana fa nisy ny trangan-javatra toy izao dia indray misy profo inga général eo avany anaty Facebook mazava fa tsy maty velively ny video teny anivo ny aéroport tamin'iny vanim-potoana iny na ny teto Antananarivo na ny tany Toliara dia tsisy maty lainga ambony lainga zao ny antsoavo ataoko aminareo institution eo anivo ny gendarmerie iray tsy kombakomba amin'ny fanambarana diso toy izany ve nareo eto amin'ity fireneny ity sanatria ve dia ho sahanareo manamboninahitra eto amin'ity fireneny ity ny icautionné zavatra lainga tenenina manamboninahitra anankiray anjaratsika tomponandraikitra mahatoky zay fa manana fahendreninareo mahatoky zay vahoaka malagasy fa mbola azonay ametrahana fitokisana ianareo satria zany no andraindrainay eto amin'ity fireneny ity dia malagasy milamina noho izany efa nitakiko teto ny fametram-pialana ny général misotro ronono
dia mbola mafisiko zany amin'ny hoe lainga ambon'ilay nkamavandy rô sy malasa lavitra vandivandy io aza apetray ihany fa tsy malasa antsika lavitra tsotra ny adevitra eto amin'ny firenena ny olona tompona andraikitra ny atao hoe homme d'état rehefa matsiaro diso dia meteza ohatra meteza ho exemple eto amin'ny firenentsika mametra felana lay gouvernement mihitsy nefa tsy mandeha amin'ny laoniny le premier ministre chef du gouvernement dia chef de l'administration publique dia raha malala tsy misy ny mangarahara nandritry ny rotaona tsy aivoketo no andana amin'ny filohan'ny république tany Suisse tsy misy fampilazana mangarahara ny carrière ho an'ny vahoaka malagasy institution ianareo ary raha institution zany dia tsy anareo tsony fa malagasy no soloanareo tena dikan'izany na mivoaka nareo na miditra dia ho tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy zany ny atao hoe mpitantana zany ny atao hoe mpitondra zany ny atao hoe ohatra azo tsapahitana dia tsy gagitsika raha efa tonga ny la réunion prime ministre am'izao tsika miteny zao hoe en convalescence miala ny andraikitra ny raharaha mafana eto amin'ny tany république ny Madagasikara dia zagagy ianao ndray matofilo fa zany ny manodidina mitsoka izy rehefa mamay ny raharaha rehefa mamay rehefa mienjana ny genina ozy ny tanora dia mitsoka izy dia zany ny zava-misy dia arangaranganareo hoe samboronay dia izao ihany noho izy miresaka démocratie ianareo ny démocratie amin'ny taly andalam-pampitsoana dia ny fianonana ny vitsy anisy zay lazainareo fa vitsy 6% imbécile tsy niainonareo nandritran'izay rotaona zay ary io tsy tongatonga ho azy io tsy fiainonareo io fa efa atosika mandeha makany amin'izany nareo tsy haino dia tsisy tsony zany zao aloha no mamahan'le crise andre matofilohan'ny république io iza zany no igeren'ity crise ty fa ity tsy tananareo ty crise ty tsy tananareo zay olana mianjady amin'ny fianakavian'izao na ampiasa herinareo na ampiasa volonareo ny vahoaka malagasy mihitsy nefa vonona amin'izao tsika miteny zao ao izy maro be milahatra ny malagasy ny vonona nay andraikitra amin'izao tsika miteny zao fa ampy zay ny kitoatoa politika eto amin'ity firenena mamitsika ty aza mifanao moral ny amin'izany démocratie zany fa hainay zany nenaranay zany démocratie zany ary zahay mpanao politika manana fahendrena no miteny aminareo hoe ampitoniny nitondranay ny raharaha ary etsika anankiray hiavaka teto Madagasikara ny etsy-bahoaka miainga amin'izao fotoan'izao etsy-bahoaka io ary mampanao politika dia tsy maintsy miresaka politika ndray mato préfet o zay no asanay mpanao politika zany ka naizanay za toerana misy anay ivoriana dia miresaka politika zay règle de jeu zany ka tsy ianao no andeha nanatra anay androany tsy misy déclaration politique politika no atao eto e fa lay politika kitoatony tsy ekenay politika mitondra atsika ao anatin'ny fampandrosoana maritra ny tadaviny vahoaka malagasy fialana amin'ny fantrana ny tadaviny vahoaka malagasy fanananasa ny tadaviny vahoaka malagasy ny fambolena tandrify azy ary mety aminy tadaviny vahoaka malagasy ny herinaratra tsara ho azy ny tadaviny vahoaka malagasy zany andre matofilony andrasany vahoaka malagasy fa tsy fatapanatenana pokaty tsy kilaingalainga ny tondrana amin'ny firenena fa zavatra azo tsapahitanana azo raisina ahafahana mampandroso marina ny firenena io le teneniko ny amin'ny hoe zao ny teninandrenam-ponimery na akaveriko aminao ndray matofilo la zao ny voaka ny marina mba tsy ho diso amin'izay antenaina izy fa ny zavatra ny teneninao treto efa navoaka n'ilay namana journaliste ny ampahany fa mbola manao collecte zay dia ho avoakanay mazava hoe zao ny laingana tao nandritry ny vampitoana amin'ny fampelezan-kevitra nandritry ny rotaona ny tantana ny filohan'ny république miiba ny arikarena fao be zany ny vokatra mantra ny malagasy misara-bazana ny malagasy satria ny eto Antananarivo mianareo vary ny any amin'ny faritra
tsy menareo vary ny any am'kere tazanonareo fotsiny manao effet d'annonce fotsiny nareo ndray andro no mirotsaka dia ny aorinan'izay tsisy raharaha vanina dia zany ve nitondrana ny firenetsika tompoko lasy tompoko vavy rapitsy moa ny fotoan-dehibe zay iarahantsika miara-manonjy tsika mba ahafahana manarina miaraka ny firenetsika miara-manonjy tsika mba ialantsika mijadona satria jadona zany ny asa rehetra ny acte du gouvernement ka tsy mitodika mandeha makany amin'ny tombontsoan'ny rehetra dia jadona zany ny filohan'ny republika miteny zavatra tsy mandeha makany amin'ny andrasan'ny malagasy dia jadona zany zany novana eto amin'ity firenena ity efa mensonge d'état araka ny teneniko maly dia ianareo solombavam-bahoaka mbola miray petsapetsany amin'ny hoe toananay io efa mensonge d'état raha tompon'andraikitra ianareo dia tsy tokony zany ny fihetsika azy eo manoloana ny toetra raha mienjana toy izao fa ianareo mba eritreretina fa ho reserve aikina tsy izy satria mbola izay ny fihetsika ny hoe arovanay fahanay arovy hatramin'ny farany fa zadino ny rara doublant dia mamatotra hatraminareo solombavam-bahoaka district anankiray misy mpifidy hatramin'ny 250 000 12 000 malany an'ilay solombavam-bahoaka dia mirehare iziny amin'ny hoe lanom-bahoaka ao tsy mindrano aminay ao zany dia mandray microny amin'ny arovanay arovy e fa malagasy koa orinanay miaro anay ary tsy atahoranay atsipy aminareo zany zay tsy mampieritreritra anareo tsony fa mampitandrina ny amin'ny hoe aoka fa samy tompony ty fireneny ty tsika samy zanaky ty fireneny ty tsika ary samy mpanao politika mieritreritra ny amin'ny tombontsoimbonana ianareo no mamitaka ny vahoaka malagasy ianareo no nitondra fanaovana politika maloto teto amin'ny firenena dia ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 apatsehivina anareo zany fa ianareo no mitondra fomba fanao politika mamoetra teto amin'ny firenena zany ny zavatra mitranga dia arovy eo ny ianareo e fa ny vahoaka malagasy tsy miaro an'izany mitady zavatra azo ny anteherana azo ny antsapazana ny vahoaka malagasy ary zany no mahatonga azy aorinanay teneno zay tianareo resahana ny momba anay rehetra manokana fa zay reto dia mpanao politika manana fomba fijery mazava mahitsy ho amin'ny fanarenana ny firenetsika tsy azo lavina RMDM mandresaka dia lalam-panorenana amin'ny 470 mametraka mazava fa zo anana ny mpanohitra ny mijoro dia mijoro izy nametraka ny filohany RMDM Marc Ravalomanana dia io ndray nareo dia mandeha miazakazaka mitondra famoretana etseroa manao démonstration de force etseroa arangaranga eo e fa izay andrangaranga ny vahoaka malagasy rapitso aseho eo zay tianareo aseho fa izahay tsy miembotra amin'izay ny teneninay dia tokana ihany ny démocratie ary manana zo ny olom-pirenena tsirairay avy aneo hevitra esory ny tahotra fa isika dia mivondrona ho amin'ny tombontsoa ny vahoaka 520 tapitrisa ho an'ny tombontsoa ny faritra 20 ho an'ny tombontsoa ny commune 570 ho an'ny tombontsoa ny fokotany Valorivo sy Royal eto Madagasikara zay ihany no antom-pisitsika tompoko lasy tompoko vavy manaraka tsara ny fandaminana sika zay efa noentiny izy menada coordonnateur n'ity miara-manonjy ity dia manaraka tsara n'izany tsika manaraka tsara ny fitsipikitsika betsaka ny zavatra tian'ireo atao manoloana ny etsikitsika rapitso fa tsy matahotra an'izany tsika miandry an'izany tsika rehefa avy eo araka natsidika tamintsika dia manana vahiny isika tsy vahiny moa zany fa prala mianala amintsika rehetra satria reo namana rehetra avy any amin'ny faritra
ao anatin'ny RMDM, ao anatin'ny panorama, ao anatin'ny vondron'ny mpanohitra, ao anatin'ny antoko politika, dia tonga eto mihazakazaka avokoa manamafy zao hetsika ataontsika izao a, dia antsaran'izy ireo indray rehefa avy eo no andray fitenenana hitondra ny vaovao avany ary miompom-panahy amintsika rehetra hiatrika ny rararam-pitso. Misy rahatelo efa voatony ny honorable Fidèle Razarapiera Solombavam-bahoaka teo a, iroso zay iry zay a, dia ao arinan'izay a dia horaisitsika ireo namantsika mpiara-mitolona mpiara-mikatroka atao anatin'izao hetsika iombonatsika malagasy tsy vaky volo zao. Dia mampamangy atsika rehetra any amin'ny faritra 20 efa maro ny solotenanareo aty farapitso dia manomboka amineniny zany ny fandarana azadino avoay ny bafilany anaty Facebook any dia efa misy an'ilay profil miara-manonja nentin'ny namana rehetra ovay daholy ny profiltsika miara-manonja tsika menakavy manoloana n'izao antso zay zao miara-manonja tsika menakavy andravanjado neto Madagasikara miara-manonja tsika menakavy ananganatsika firenena vanina mendrika atsika 520 tapitrisa makasitraka tompokila makatelona tompokivavy rehefa aveo indray zany manohy ny fandarantsika isaorantsika namantsika teknisianina misy maromaro izy eo naneto na ny any ambany a manao ny asa mampitohy ny feo a mandefa ny sary any amintsika dia mametraka tsy mandra-peona moa zany fa mandra-peona vetivety fotsiny rehefa aveo zany tsika miverina eto indray makasitraka makatelona tompokilasy tompokivavy.